Anterina ny araba mampirarintso tokolasy tombovavy ho anao manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MPS Radio Mada amin'izao andro vaovao izao indray zoma fa 12 ny volana May taona 2024 araba tsy misy anavahana io fa dia araba miantefa amintsika menakavy eto an-tanindrazana miantefa ihany koa amintsika menakavy malagasy any andafin'ny rika rehetrarehetra any izay manaraka nyity fandarana ity resahana ny raharam-pirenena amin'ny akapobeny indrindra amin'izao hoe taona mpifidianana izao taona 2024 isaorana ilainaro noho ny nanomezany antsika andro vaovao araky ny efa mahazatra moa zay dia tsy atonontsika mihitsy satria zava-dehibe zany satria teo amin'ny fitantanana sy ny fitahiny koatran'izay ety amboalohany isaoran'ireo teknisiana marobe izay manao ny aintsio zavatra amin'ny fanatotsana ny resaka teknika fa atsika mandray antsakany sy andavany ny fandaharana miara-manonja eto amin'ny MPS Radio Mada. Ny fandehan'ny fandarantsika dia eo ny namana fanirina zava-manantany moa mitondra famakavakana izay momba ny raharam-pirenena araky ny aloha-hevitra zay fakafakainy eo ihany koa ireo ampisehatra nisan'izany afaka minitra vitsy dia efa hiakatsehatra eto ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny tika Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahaenina ny député Bogosy, ny député Todso Andriamampandry mbola ho avy ihany koa ny manaraka fa dia ity ampiandohana teny hoe tsy ho verimaina ianao manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MPS Radio Mada indrindra amin'izao raharam-pirenena tena mila ifantohana tsara izao mba tsy hadiso ny fanapahan-kevitra rehefa tonga ny andro iray. Izay no ela tokolasy tongovavy fa hiditra amin'ny votoatiny isika miaraba namana faniry Razafy Manantany ndao ary satsisy. Iny ary misaotra rina sady miaraba andrina ihany koa miaraba amin'ny faly sionja ao ambadiky ny sary sy ny feo ny namana mpiara-miasa rehetra ny ambony any Jean Claradany ry Zoaga ry Tately Riando ny mpanao gazety rehetra eto amin'ny MBS fahita lavitra sy onjam-peo ny any amin'ny Radio Mada zato teboka valo ny mpiara-miasa rehetra manerina Madagasikara dia arabaitsika daholo ireo rehetrarehetra ireo zany ianareo zay manaraka ny fandarina eto atorina sy any ampitan-dranomasina any zany arabaina isika menakavy amin'ity zoma fa 12 ny volana May ity dia tolorana ny arahaba de misaotra betsaka satria mbola manao ny fandaminana teknika kely mipitsopitsony kely mahatsara zavatra faly zakatsika raha ohatra ka misy mihetsika kely fa misy kadrasy kely tadiavin'ny faly zay ny vaovao mo marobe zay ifampizarana ifampiresahana elaela tsy tafaraka teto amin'ny plateau ny tenako sy ny député Bogosy Todso Andriamampandry ny antony dia fantatsika fa saika isaky ny zoma dia manao déplacement zany ny ekipa tahakan'izany ohatra tany Menabe de avy amin'ny Menabe de nisy ny tany Sofia iny de député Todso ndray lasa tany Sofia fa madika ndray zay mirala de avy eo ndray tamin'ny heriny lasa tany Antsananana de député Todso teto zany ray volana zany zay fa madibadika teo fa tafaraka amin'ity androany ity miaraba député Todso Andriamampandry nahazo an'ity andro vaovao ity ndray ary ifampitafatafa amina adevitra maro be zay tena andrasan'ny mpanaraka atsika anaty fandarina miara-manonja. Miarabanao Iafanira dia miara-bandrina koa ary miarabany teknisianina ary indrindra fa ny vahoaka malagasy rehetra zay manaraka ny fandarana tsy tapaka eto amin'ny miara-manonja. Manaraka izay koa zany dia tahaka ny gamazatra dia tsy maintsy mitodika tsika satria malagasy dia tsy maintsy misy foana tantena mombaona ny fiainana dia tsy maintsy misy foana ny trapaoriana ny havana ny nanamantsika ny mpiaramonina amintsika dia miara-miondrika ary mampionina reny tapaka sy namana fianakaviana sy mpiaramonina zay namoy ny havana akaiky azy zany amin'izao fotoana izao ary eo ihany koa zay ireo tsy salama dia mirary fahasalamana feno ho anareo rehetra na ny tokantrano na ny amin'ny hôpitaly dia mitondra mbavaka anareo mba ho salama tsara tsy harovontsony ane ianareo ary manarak'izay koa faniry moa tahaka ny gamazatra dia tsy maintsy misy kely foana aloha fa tsy aro ho atao anio daholo fa maro be fa dia santionana no alatsika zay kokoa manokana be da be nareo no ika mandeha fa ry tsy adino no manao kokoa manokana zany ho andreto olona vitsivitsy reto aloha androany ho anisy maela
Katelancy zay mipetraka ny Vohimar Sud dia mankeranao sy ny ankonanao amin'ny zavatra rehetra zay ataonao amin'ny asa andavanandro eo ihany koa ry Narso zay mipetraka ny Marivaza any Anjorobe de mirarso anao koa zany am'izay zavatra rehetra zay ataonao any Narso zany sy ery zay amonina any zay any amin'ny fokotany iapetsapetra no misy any zareo dia koko manokana koa any Trafitaja zay mipetraka ny amin'ny fokotany Mahatsara Iapetatao ary eo ihany koa zany kokoa manokana ho anao ary mirarso anao ihany koa Louise Zanety zay mipetraka any Antsohy zay vehivavy tima zay tena mafana fo mihitsy zany izy ty faniry ary tsy lazandaza noho zany fa dia ho atao kokoa manokana ty honorable anankiray ty faniry zay nakany faritra Sofia izahay dia niantso izy marina fa tsy miray antoko izahay dia niantso izy dia nandeha taxi borosy izy nefa député de Madagasikara ary efa minisitra teo aloha eritreretinao am'izany zany lalana ratsy ny fahasarana any koa tsy nivoaka any no sahirana fa na de député any am'izao de sahirana am'izao fiainana zao dia ny député any Madagasikara zay voafidy tany Bealalana dia député Terezy zay teo Antsohy niala eny an-dalana izy niantso de hoe mandeha taxi borosy dia niendrasany tany Ambondromamo izy de tany ny fotoana dia niara-niakatra tamin'ny tômôbila aminay izy zay nandeha taxi borosy zany solombavam-boboaka zany zay manana ny iafany etretena ary nresaka be mihitsy zay tao anaty tômôbila dia kokoa manokana ho anao honorable nafinaritra ny resantsika ary izy de tena nditeny mihitsy fa tena hoe ny lalana de tena potika mihitsy iny faritra Sofia ary hitanay maso indrindraindrindra tany am'izay faritra na voavidy azy tany Bealalana faniry satria 120 kilometra adiny 7 adiny 8 no anaovana azy potika ny lalana any Bealalana nefa any anisan'ny mamokatra vary ny fambolena de Kosovo no andananao sy reny katikatitarabe reny tena hoe rasy tena potika ny lalana 5 alina ny frais ao anatin'le Kosovo de ohatrany hoe sahala amin'ny sanatry ny vava zany vitsika visa inona zany miara mitakosina anatin'izay Kosovo zay fa dia mirarso rehetra nareo faritra any Sofia sy Bealalana ika manokana fa mino sy kamanantena fa nitsaroan'ny olona ny Flora Valomana dia nyresaka lalana ary lalana zay nataony dia izy nanao reny ary tsy nisy entretien intsony dia potika tanteraka ny lalana rehetra eto Madagasikara na faritra izy io na aiza nefa io zany tena hoe kitro ho fampanotrona ny fiarahamonina sy ny firenena amarana koa azy faniry tahaka izao androany fa 12 mai dia kokoa manokana ho anareo zay manana tsingeritaona naterahana androany dia mirary sosiny tsara ho anareo rehetra maniry fahasalamana trany dia engany ianareo mba hotody soa amin'ny tanjona zay irina ho tanteraka daholy ny vinavina rehetra zany ho anareo zay teraka an'io 12 mai ary andro any moa zany rehefa zoma no tapitra ny miarabanao sao de miarabanao sahady faniry satria milady fa 14 ny volana mai ny andro tsingerenany taonanao zay efa tena peta be malaza SMS zany hoe mba tenenao monsieur le député ny faniry fa so de adino tsy adino fa de miarabanao sahady satria dona kely tsy fankahitsika amin'ny alady tsinona fa samy mba mivavaka sy ny anetiny tokantrano de mirarso anao ary tahin'Andriamanitra ianao am'izay zavatra rehetra zay ataonao engany mba ho lehilahy mahery ho lehilahy bôgosy foana ianao re ao anatin'zany ho be mpitsiritra tsara ianao faniry am'y zavatra rehetra zay ataonao ary mankahery anao hatrany aminareo mirandalahy am'ty fanentanana am'ty miara-manonjy ty satria nareo ny tena hoe analista zay mampetana ny vahoaka maro nameny information ary dia mankasiraka atao daholo ny vahoaka amin'ny alan'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra eretatoerana sy ny any ivelana zany no era-bananao manokana am'izay anniversairenao amin'ny 14 mai zany areo koa de misy anniversairenao zay dia raha soloa manana gatsely arsata zay mipetraka eo ambatinampy Kambomanara itsiry vazaha moa ny surinao any de am 14 mai koa izy mitovitovy nareo lahy ary zay teraka 14 mai de samy tena bôgosy daholo havana ary tena ty olona tena mahafinaritra
de am'raha soanao koa monsieur raha solary manana tsiry am'zany 14 mai amin'ny alady zany a dia engany ianao fa hitombo hery indrindra fa hitombo fahasalamana efa ataona izy zay teo ampandriana faniry a dia minotsika fa ho salama sasy ary miondana miara-manonjy miondana vaovao ary izy ny anisan'ny mameny information rehetra ara-daoly vaovao resam-pirenena vaovao eto toerana de am'raha soanao zany a andray matotsiry zay mipetraka eo ambadinampy ambomanarina de am'raha sosiny tsara hoaninao re ao anatin'zay ary eo koa i natiora zay manana anniversaire koa amin'ny 14 mai de miraha sosiny tsara anao koa zany ga natiora am'zany fa 7 ny volana mai zay koa de zay ny ela zay no lava faniry araka ny teninao a mafanafana ny raha-pirenena am'zao a de ilaina zany a ny fomba fijeritsika sy ny famakafakana mba tsy ho tompotrano miono ny vahoaka malagasy amin'ny zavatra rehetra zay mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena eny ara de makasitraka misaotra betsaka ny député Tontsoa am'izay fiarabanina sahady zay fa de raisina tena raisina mpanetretena le izy a de ho Tontsoa arak'izay anarana zay ihany koa any am'izay tanjona iriny ho antsika rehetrarehetra zany a de mahafaly mandray an'izay am'lady moa le izy zany de atao am'izay mahafinaritra azy eo député Tontsoa zay a makasitraka ny député Tontsoa eny ara na izany na tsy zany tonga de irosotsika vaovao goavambe tao any amin'ny boribory tany fahenina ny fanombohan'ny lalana ary iny moa zany efa mahazatra ny député Tontsoa manao lalana iny a manao tetezana sy ny asa sosialy marobe ny korimamaim-pona na anglais io na informatika ny resaka savony ny resaka faradoboka ihany koa amin'ny lafiny ino moa zany fanadinana BPC baka de ny fizarana fitaovam-pianarana ny fanatanjahantena nretrarehetra sisy ka misy activité zay tanterahany député Tontsoa mba tsara ihany satria ireny moa zany de hoe le vahoaka mihitsy no mitady an'ireny hoe mba aleo le izy ho hita sy ho fantatry ny olona fa misy asa mandeha ty aminay dia député Tontsoa miaraka amin'ny borety indray zany sy nanomboka ny lalana ny gravion sy ny rehetrarehetra ao anatin'izany rehetrarehetra zany ka androtsaka ny sary angambitsika namana faly dia omeko any député Tontsoa hanazava azy vitsivitsy satria misy asa natao tany ambaravarakazo de ambodiady angamby izay misy asa natao ihany koa de rehefa arotsaky faly ny sary aloha zany de tondrany député Tontsoa fanazavana fa de manana ny solombavamboaka Tontsoa Andriamampandry eny Ambomanarina eny reto ary ny sary de député ndray zany no hanazava reto vokatry ny asa natao reto matoa solombavamboaka ya misotra fanira ity moa teny ambaravarakazo zay tsy nisy nikitika mihitsy zany lalakely zany feno rano feno fotaka vao miakatra ny rano lava de lava izy io amina kilometra dia ny tena moa tsy vitany hoe manampy ara-pitaovana sy ny arabola fa dia miosina mihitsy mandray angady ny tena koa tena hoe mba havanana ihany amin'ny resaka bâtiment zany dia manampy ary hitantsika am'izao fa ny fokon'olona maro koa hitantsika na mitona vato ary de sao le mitondra hoe tsy mitondra ny anjara biriky tsony fa mitondra ny anjara vato faniry zay anampiana ny fiarahamonina zany afaka andro avitsivitsy zany de vita io lalana io zay lava de lava zay napakaiky ny olona nandritry ny fotoana maro io zao faniry to somary averina kely le vato teo azafady de io vato anankitelo mihitsy ny tonga de bataitsika ary ngeza izy zany député ngeza le tavan'le vato dia zao zany isan'ny satunany asa zay vita alevantsika foana zany ny sary reo miaraka ny ponina zany eny ambaravarankazo ary eo koa ny solotena ny zareo bokabary zay manoritra sy manome voninahitra hatrany zay tany ale zany dia ny tena tsipy zany ho an'ny ponina iny ambaravarankazo moa de mba hikojakojan'izay ny tena morona moa zany eo akaiky eo de efa vita somatsara ihany koa iny rehetrarehetra iny ary maro de maro ny fotodrafitra asa zay efa vita zany ary samy maso ny anjarany daholo ny foko tamin'ny maro mbola maro ihany koa nefa mbola tsy maintsy ho atao fa zany moa dia irahantsika rehetra
tsy ho vitako sasa ami'rery zany fa itsika rehetrarehetra ny malala-tanana ny fokon'olona ny ONG ny fikambanana zany zany dia tsy maintsy foantsika miara misalafa na fanjakana ho any andrasantsika eto dia tsy havita nintsika ao anatin'izay ary misaotra sady amin'ny fanetanana teo ambaravaraka azy tetetra dia mbola tanàna sady Tovorazaka ao amin'ny Tovorazaka mihitsy io manaraka atsika izy io am'zao. ny anabaviny zao io joro io i madame Sarika zay kokoa manokana koa anao sy ny mpiara-miasa aminao dia kokoa manokana koa ny Tovorazaka zay mihaino tsy tapaka ao Analakely ao zao izy mihaino tsy tapaka mekely izy mekely izy zao mahaenao an'izay dia nisy olana rano ao ambaravarakazo dia teoneo ihany dia niantsony jirama ary misaotra azy fa vao niantso dia tonga ny jirama zany namany olana amresaka rano zany teny ambaravarakazo rehefa misy zany zay fiara-miasa amin'ny jirama zay ianatsony zay zany mba ho famana ny olana satria nisy mijaly olana mihitsy amin'ny rano sy jiro eny Ambohimanarina sy eto faritra Antananarivo sy ny manodidina zany tena mijaly eran'ny Madagasikara mihitsy moa izy ity fa ny hita masoko zany no azoko tenenina ao anatin'izay de sao zany nisy sationana tena ambaravakazo rehefa finaritra zany ny olona dia manarak'izay ihany koa dia nisy koa nisy zao ny sationana lalana vita zany afaniry dia manarak'izay koa dia ny lalakely tenin'ny Ambodiady ngamba mba alefa kely eto zany ty le tona vato taria tao Ambodiady Ambodiady anisan'ny bemponina indrindra reo daholo zao ny mpiara-miasa zany ao anatin'izay mahita ny président jeune team tsika ny conseiller municipal Rafidy Bersoa dia eo daholo zany ry Amanovo be zany tsy taba zany ary ny tena mihitsy zany no mitondra borety ary nitiafa ny fokon'olona mihitsy zany tany ary vao netan'izay ny fokon'olona dia niazakazaka daholo Ambodiady nanampy ary nakasitraka zany tao fatapatatra firy metatra ve ty lalan'ity de be teto 300 mètres io zany 300 mètres ia fa namboarino lalakely en béton namboarina lalakely de fa teo izy io tetezakazo moa zany 1 kilomètre zany tany io zany ty lalana Ambodiady ty de tena hoe tena mikototaona ary be da be ny olona zany no tapa-tongotra folaka ny tongony hitatsika angamba amin'ny témoignage amin'ny Facebook io fa de misy misaotra mihitsy misaotra zay fa i dadanay de efa nienjera teo ny zanakay dia nisolifatra teo vita somatsara izy zao afaka manandeha tsara am'izay nareo ry mponina Ambodiady sy manodidina tsy io moa zany ny zavatra atao teo Ambodiady fefa maro ary ohatr'izay koa ny fokontany maro samihafa ary tsapany olona zany fa io nge hoa misy zany ny anjara biriky ny solombavamboaka amin'ny vola paosiny amin'ny fanaovana ny foto-drafitrasa fa eo koa ny tokony fahaizany ny olona mpitondra ny solombavamboaka mahay miresaka am'ireny orinasa sy ny ONG sy ny malala-tanany reny zany mahay mandresy lahatra dia reny koa ny afaka manampy anao zany zay drerifitrika zany ny fiarahana amin'ny fokon'olona maro faniry fa tena mahafinaritra ary eo koa ny solombavamboaka dia manana pahany an'le atao hoe siady afaka ihany koa zany anaovanao zavatra ho anina foto-drafitrasa ho fanampiana ny fiarahamonina koa dia mino sy manantena aho fa kojakojaitsika be da be zany ny fokontany maro efa navitanana zany foto-drafitrasa zany raha tsy teny itsika afa-tsy hoe Akazomanga Ambohimanandray Anosy Vavaka Ambodivona Ambohimandroso Ambohimitsinjo Tsararay Avaratanàna Ambatolampy Andramena Ambohivaly Avarate maro de maro tsy tambo isaina eto Tanjombe maro de maro zany fa am'izao fotoana resatsika zao koa dia mbola misy koa any foto-drafitrasa zany eo paratetarana azy tsika de ho avoakatsika ety moa zay fanely ahafahantsika zany mba mifanampy ao anatin'izay marina fa mbola be da be nareo no makasitra fa be da be koa ianareo no miteny monsieur le député ahoana indray le ary mbola marina ianao fa manao fa mbola misy kely ary reny rehetra reny de averika tsy vitako sasasa am'irery fa isika rehetra zany zay mahatsiaro tompona andraikitra isika dia tsy maintsy samy mba mitondra ny anjara birikintsika ao anatin'izay koa dia fa azoko atao zany dia manao zay vitako aho ary manao koa zany mampiasa ny fahalalako ny olona maro isan-karazany ihany koa zany manindresy lahatra an'ireny ahafahantsika mifanampy zany asoa ny mpiarabelona amitsika ary ny amalalako an'izay moa fany dia ny teny filamatra zany zay hoentiko foana hoe ny Ambohimanarina sy ny mpiara-miasa amiko sy ny vahoaka rehetra dia hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy
ho avy ny fotoana ho antanitsika ny député Todsoa hoe firy kilometatra zay ny totalin'ny lalana vitany député Todsoa tao am'izany boribory tany fahenina zany a ny lalana vita beton ny lalana vita rarivato atokatsika mazava tsara mihitsy a firy no isan'ny tetezana vitany député Todsoa any beton ary firy no tetezana amin'ny hazo zay tsara voatra zany raha toka misy ny hazo de mbola ho antanitsika ny hoe nandritra zay mandaha zay firy ny omby ny ondry ny maillot ny baolina ny zaraina sy ny sisa fa mbola tsy androana aloha fa mena suspense kely tsika fa ivoaka zay mety misy teny ary tena marina aloha te marina hoe député Todsoa nanaran'olona azy de hoe député ny asa sosialy sy député ny foto-drafitr'asa fa sady miaro an'le nama koa fa rehetra ao anatin'izay raiky amby dimapolo amby zato tsy asana député mihitsy zany fa tsy asana député tompokoa ny manao lalana na tetezana na lalakely io na asa sosialy ny asan'ny député de anankitelo any mitondra ny feon'ny vahoaka izy mitondra ny tarainan'ny vahoaka izy ary manaramaso ny asan'ny gouvernementa ary indrindrindra manao ny lalàna zay ihany ny asan'ny solombahoaka anatin'ny lam-pandrena fa ity ndray a sy zavatra ataony de maolo-pirenena ny tena matsiaro tompon'andraikitra ny tena dia manao zay vita zay mba mahatonga ny tena hoe rotsaka ny tanimbary manampy ny tanora manao ny capacin sy maro isan-karazana tsara angamba zay ho fantatry ny fa asan'ny gouvernement asan'ny mpanatanteraka asan'ny commune urbaine Antananarivo eriny Antananarivo manao ny foto-drafitr'asa rehetra fa hitan'ny tena hoe tsy manao reo tsy miasa tsy mijery nefa ny etram-bahoaka ny volam-panjakana ny volam-bahoaka tokony nanaovana an'izany de efa tsy anao ary ve le fanjakana ary faniry sy le commune de tsy maintsy miezaka ny tena zany a mitondra ny anjara biriky ho an'ny vahoaka rehetra zay monina eo ambonarina sy ambonarina iny fa sy vitan'ny tena zany ka azo atao tena eto Madagasikara isaky ny manao fitsidiparitra ny tena de tsy maintsy mba mitoraka kely na ny hevitra io na raha-pitaovana io na ara-boly io zany a zay vitan'ny tena anasoavana ny fiarahamonina makasitraka am'izay fa aloha tokoa de vadika am'izay tsika am' raharaha-pirenena satria amboy manarina moa zany tsy maintsy ny lalovana iny am'ireo asa maro zay tsara ho fantatry ny ponina eny atoerana député Todsoa raha misy adevitra tena mahazo vahana be am'izao fotoana zao ary misy manosika le adevitra misy mikopakafy ihany koa le adevitra ary misy mendrandra la adevitra ty ambadika atya na de efa nyteny aza ny filomarika Ravalomanina fa tsy mieritreritra ary tsy mitady no tsy manam-pikasana ny hiditra am'izany tetezamita izany tany am' journée de l'Europe président Marc Ravalomanina tany am' couronnement ny mpanjaka Charles ihany ko de nanamafy an'izay hoe raha ny tokony izy de fanatsarana ny lalam-pifidianana sy izay manodidina ny fifidianana tokony atao fa zany tetezamita zany mety hitarika zavatra marobe ary tsy voalaza ny lalam-pandrenona zany ka eto de tsara ihany mahazo ny hevitry ny député Todsoa satria manana ihany ko député Todsoa amina expérience politique amina trangany ihany atao satria ianao de mpandinika fiarahamonina tsy afabela am'izay mihitsy ianao ihany ko mpahay teo karena reo roa reo akoatra mahasolombavy-moaka anao mety hanananao fomba fijeriny amin'ny hoe misy mivoy an'izany tetezamitsy zany ny fijerinao amin'ny mampampianatra mpikaroka mpampianatra anao zany ara-piarahamonina ara-teo karena sy ara-politika satria solombavam-bahoaka ianao momba izany tetezamita izany ia ny tetezamita zany raha mahatomitra amin'ny tetezamita ny firenena anankiray dia misy korotana ara-politika eo misy krizy ara-politika eo misy ady eo miady an-trano ny vahoaka sy ny mpitondra ao anatin'izay firenena anankiray zay zany loha voalohany ny faharoa mataonao mieritreritra an'izay ka tetezamita zay dia fantatry ny mpitondra fa tsy afaka ntsony izy tery izy tsy misy vola ampiasaina ntsony ary tiany le sezany dia mieritreritra ny fitondrana hoe ahoana ny fomba anitarana le mandany dia hotaritina ho any am'izay tetezamita zay ohatra akaiky mijery ny raha ia-politika teto amin'ny tany sy ny firenentsika ny tetezamita farany zao de tamin'ny 2009 iny zao de hoe 6 mois ihany
heritaona sy tapana fanotaritana ngeny 2009 ka hatramin'ny 2013 teteza mitatra de lasa hoe nanomboka tena hoe teteza mitatra inona moa ny vokatsoa azo tao anatin'izay teteza mita zay mangorokarena ny mpanao ka politika zay tao anatin'izay mifanirika andraikitra tao anatin'izay tao anatina teteza mitsy zay jerefa fa nisy teteza mita ataona na tamin'ny repoblika voalohany na tamin'ny repoblika faharoa ny repoblika fahatelo ny fahaefatra de rehefa miarako daholy ao anatina teteza mita matetika de ao daholy ny antoko politika maro sy ny olona maro samihafa zany miditra ao anatin'iny de reo misy zavatra tsy manjary eo de mifanirika andraikitra zany nareo nketa tao anatin'io samy tao anatin'io daholitsika tsisy mihy zany de tena hoe iza no tompona andraikitra ary zay ny anisan'ny tena hoe tsy mampety an'ity teteza mita ty fa so zao de mazava be nge ny mpitondra de filoha Iandrajoelina ny DCV no mitondra ny IRD no mitondra tompona andraikitra izy raha mandroso ny firenena raha metana ny vahoaka ho aminy dia mitehaka ny vahoaka tonga de fantatra hoe reto zany ny mpitondra atsika ianina ny filoha ianina ny premier ministre ianina ny ministra zay nanao an'izay fa rehefa tsy mandeha de tonga de mazava be koa hoe ry zareo reto zany no tompona andraikitra na mandeha io na tsy mandeha zany le firenena na metana na tsy metana le vahoaka raha vita ny fotodrafitra aza na tsy vita de tonga de mazava be zany ny vahoaka zany no mitsara hoe tonga de ry zareo IRD zany nao de tompona andraikitra dia rehefa misy ny fifidianana manaraka dia mazava ny fomba fijeriny vahoaka am'izay ao anatin'izay fa ny teteza mita ianao ao daholy ataoko anaty faraingososana hoe ao daholy no kisoso mivorona ny alika sy ny omby sy ny kisoa de mitambatra ao daholy de ray tambatra hoe zany daholy tsy maintsy hifampinana atsy mivovo atsy minainaina atsy tsy azo atambatra mihitsy zany de zay zany mahatonga atsika hoe tsy mila n'zany teteza mihitsy zany isika fa io zany nahoana dia avy any amin'ny mpitondra io ary avy any amin'ny mpitondra ihany fa misy andehan'olona antoko politika vitsivitsy zay tsy mahazo toerana ataoko mihitsy tsy mahazo seza am'izao fitondrano zao de te hijapy izy mba mahazo seza kely anatina teteza mita mbo lasa premier ministre izy na lasa ministra izy na lasa inona izy de manararoatra mitady an'izay satria fantana izy fa raha ho avy ny fifidianana de tsy manana bazy tsy manana de any amin'ny teteza mita zany any no miantsampy mba azahoana seza zany ao anatin'izay efa tsy antsontsika ny vahoaka zao efa reraka efa mahatra tsika anatina firenena legal de mazava na lala-panorenana hoe amin'ny volana novambra ny fifidianana afaka efa bolana latsaka mois de septembre mametra-pialana ny filoham-pirenena amperinasa am'izao fotaona zao raha mbola te hilatsaka izy de rehefa vitsy zay dia miandry ny fifidianana de mitovy daholy ny kandida rehetra tsarovy nge fa am'izao fahasarana mahazo ny firenena tsika zao nge ny fifidianana ihany no anova ny pejy no anova ny tantaratsika ary anova ny fiainan'ny olona tsy misy oatra ny fifidianana ihany no anova ny fiainatsika anova ny fiainatsika tsirairay avy sy anova ny firenetsika sy ny fomba fijeritsika sy mba hisian'ny fampandrosoana ao anatina firenena anankiray tsy maintsy rahana amin'ny fifidianana tompoko no anovanan'zany de zay mahatonga atsika hoe tsika ao anatina firenena demokratika ary efa lesahako tamin'ny heriny zay le hoe hiérarchie des normes le pyramide de Kessler lalam-pandrena no ambony indrindra dia tsy maintsy ajaina lalam-pandrena am'ty taona ity zany dia tsy maintsy asiana ny fifidianana zany nahoana tsy ary ny fitondrana de tsy maintsy mikaroka amy demerity izy itadiavana vola na traiza anaovana ny fifidianana efa mazava nge ny teny union européenne reny union européenne nanao ademonty izy am'le mitady ny teteza mita mitady mazava ny teniny taona ty fa tsy mitady ny teteza mita zany izy fa zay mihitsy
ny tenyny mpitondra teniny ao amin'ny gouvernementa mody hafa ny tenena reny natao hoe blef famitahany reny hoe zay ke tsy mitady ia tetezamita enina efa nareo mihitsy ny tena manao travail de couloir anaovana ny tetezamita sy antoko politika vitsivitsy eto tompoko dia mazava ny teniny ny mpampamatsy iraisam-pirenena ny société civile jereo daonike ny teniny zareo amy KMF kono hoe ny safidy zay manaramaso ny fifidianana nafaniry tsy mila tetezamita fa atao ny fifidianana fa io a voatetezamihitsy zany de vo maiko reo angoro-karena tsisy vina mazava tsara tsisy tanjona ho an'ny firenena fa samy manao zay saim-patana anatana tetezamihitsy zany dia fitadiava tsezany olombitsy zany a izany tetezamihitsy zany zany ny tsy aneketsika ny mpanohatra indrindra fa ny atoko tim zay atoko matanjaka indrindra eto Madagasikara atoko de tsy anaiky an'izany ary mazava fa tsy afaka atao ny tetezamita raha tsy manaiky ny atoko matanjaka eto Madagasikara zany hoe ny tim zany rehefa tsy anaiky ny tim de tsy afaka atao mihitsy zany transition zany ary ianao koa nge raha mieniny etetany vahoaka mieniny resaky ny vahoaka na ny anaty bus ianao na ny atsana ny taninany ianao na amin'ny Facebook io amin'ny tambazotra rehetra tsisy makasaka zany tetezamihitsy zany ke ny vahoaka efa maika anova ny fiainany anova ny pejy efa maika am'zany hoe fifidianana zany ary verina aminy ny fahefana tsy maintsy miverina ny vahoaka ny fahefana indrindra. satria ny vahoaka no andriamanjaka ny vahoaka no andriamanjaka izy ny tompony fahefana dia voatapotra afaka volana vitsivitsy izy ny fitondrana izao fanjakana zao dia aloha iverina amin'ny vahoaka le fahefana de izy no ametraka zay olona zay tia ndray hitantana ny firenena zay apiakatra ny fahefa amin'ny vidiny anao ny fotodrafitrasa ary ampandroso ny fireneny mba hianatra somatsara ny zanany mba ho vita ny lalana mba ho salama tsara izy ary mba ihany kio zany a mba hiadampinaritra ny vahoaka malagasy ao anatin'izay koa dia mazava zany ny tenitsika faniry député de Madagasikara koa no teny fa tsisy anaiky an'izany tetezamihitsy zany eto ninona fomba fiteninareo anazy hoe zao hoe fitadiava-tseza zany vahoaka malagasy aza mora rebrepena am'izany isika fa isika efa maika amin'ny fifidianana de lalam-pifidianana no tokony atsaraina ary ny faritarana ny vahoaka ifidy efa manentana nke zao ny tim ary jerevo fa ny ataoko politika misy fidy ato amanjatony ny tim reny nke ny tena manentana ny olona ifidy satria fantatry zareo fa miakatra zao ny popularité ny crédibilité ny flora varimana sy ny tim de matahotra ny ao amin'ny fitondrana sy ny ataoko politika vitsivitsy de tadiaviny zareo fatan'izay efa mangidy-oditra ry zareo tsy mahavita nininona tsinona de hoe aloaloha taritina lavalava le tetezamita de adinidininy olona ny flora valimanana ao anatin'izay tsy voakosoka tompoko anatina tantaran'ny firenena ny zavabita amin'ny flora valimanana sy ny atoko tim ka zao manaja ny lalam-pandrenana antsika atao ny lalam-pandrenana tsy maintsy asiana ny fifidianana ao anatina lalam-pandrenana mazava le izy volana septambra miala ny filompirena amperinasa amin'ny volana raha ho candidat izy novambra de atao ny fifidianana raha ho candidat izy fa io moa eo efa nteneniko teto hoe raha aman-dreny izy raha zao situation zao a de amiko mbola verika ny monsieur le président tsy hainao kory no tsy tiana fa le zavatra nataonao sy ny mpiara-miasa aminao a tsy niteraka vokatry ho an'ny firenetsika vo maikitsika tena any amin'ny lalana farany nketsika alohan'ny farany raha ny tena izy zany a tokony tsy latsaka tsony fa zoany no milalatsaka de za misy ny tena hoe rehefa ilatsaka izy dia aloha izy ho latsaka de resena mazava dia mody any am'izay tany hodiny am'izay izy a ao anatin'izay eny ary mazava tsara zay fanazavana nentinao zay député Todsoa am'ty resaka devitra tetezamita zay voizina ety sy ero itya fiverenana fahefana makany amin'ny vahoaka ary ho fanajana ny lalam-pandroena saingy kosa itsika de mametraka fahamialona ny am'le hoe hatsarao ny lalam-pifidianana fa misy zavatra marobe tokony ao amboarinao io tsy baiboly akory no ka tsy azoko tiana
na amin'ny baiboly ara rehefa tonga ny adihevitra maro samihafa misy ihany no miresaka ny am'ireo teboka samihafa satria tanan'olombelona no nanoratra azy araka ny tsindrimandry de betsaka ny zavatra zay mbola mitondra adihevitra ka raha ohatra amin'ny endriky ny fanatsarana de azo atao mihitsy manatsara mba tsy tahaka ny zavatra nitranga aty Afrika satria raha mijeritsika zao any RDC am'izao fotoana zao crise préélectorale misy any vokatry lay tery vaimanta nataony eteny Tsisekedi zay Félix Tsisekedi azafady indrindra satria le zana moa zany fa tsy le dadany zay filoham-pirenena niny na nyendry an'lay filohan'ny seni am'izao fotoana zao any RDC zay tsy akasitrahan'ny fiangonana tsy akasitrahan'ny vahoaka tsy akasitrahan'ny fanoerana ary efa miketrika zay alabato amin'ny alalan'le seni zay de fihetsiketsehana goavambe mihitsy no mandeha ny RDC am'izao fotoana izao ohatra zany ny fihetsehan'ny olona zany crise préélectorale marobe fa mbola resaka an'izay zay sirina rehefa aveo député Toditsoa asa ve ny endriky ny tahotra ve sa ny endry zavatra inona fa ny fitondram-panjakana koa am'izao fotoana zao de efa tsapa ho tena manola lalàlana mandika lalàna ary tena manapatra fahefana tsy miraharahantsony amin'ny hoe itinga ka ambarany lalàna fa tsy azo atao ny amin'ny hoe tsy fampidirana politika zany amin'ny fitondran-draharam-panjakana na hoe neutralité politique de l'administration raha ohatra ka etontsika am'izay le izy satria dia ataondray ty fizarana contrat ity amin'ny nivon'ny ministère fanabeazam-pirenena dia ampiakanjona akanjo orange ampanaovina banderole amin'ny loko orange zao hitantsika zao de ohatry ny esarpa orange ny ampiakanjona an'le mpampianatra omena contrat zany hoe raisina ho mpiasam-panjakana manodidididina ny 900 de manjato 700 200 no omena zao de anaovana fihetsiketsehana fantatra nefa le loko volomboasary de loko zay any antoko politika miaradia ny fitondram-panjakana mazava be de zao de hitantsika am'izao ohatra ny tany Soavinandriana zany zao hitantsika zao nga ramatoa solombavam-bahoaka miaraka amin'ny mpampianatra mandeha be hatrany Osy hatrany Moronmani hatrany Mbatondrazaka hatrany faritany Toliara maro samihafa any zay hoe fandokona an'lay mpampianatra amin'ny loko volomboasary arak'izao hitantsika amin'ny sary izao tena tsara toerana ianao hitondra fandalinana sy fanadidiny momba ity raharaha ty député Toditsoa efa tonga any amin'ny 10 vagy am'izao fotoana zao de diso hatramin'ny banderole le fasike le faly diso hatramin'ny banderole ty enseignant diso zao ve ny olona andeha ampianatra de sisy kontoliara ny aretraité de tsy menatra hoe couleur anao couleur anay inona zao ny dikan'izany de misy saringarajoela de le orange nefa io loko io ny entingarajoela io loko io ny ampiasain'ny antoko-panjakana de aiza voaja ve le resaka administration ka tsara teo no député Toditsoa iresaka momba ty tontolo fanabeazam-pirenena sy fizarana contrat ohatran'izao zany hoe tena mipolitizena izy antony nefa nanenjehana filoha Marc manana raha ohatra zany ka tena mitombona tsara reto olo reto de tsy tokony heverina fa ho tonga amina lafin-javatra oatra zao ary gaga mihitsy le ministra ny fanabeazam-pirenena am'izao fotoana zao hoe resy lahatra fa mety io zavatra ataony io ary araky ny lalàna io député Toditsoa fomba fijerinao azy tena mahatsikaiky izy tanoratsika zaza no tezaina dia reny politisation de l'administration ary ny fanabeazana zany dia tokony ho fadina mihitsy ho politisena sana am'ireny tena hoe efa tafahoatra loatra zany ny fihetsika tahaka ireny fa manimba ny fanabeazana ary ity fanabeazana ity zao ny anisan'ny tena potika ity fitondrana ity ny tena nanapotika ny fanabeazana fa mijerefa nkitsika ny programme scolaire ny rafika-mpampianarana loi d'orientation moa iny de efa hitantsika zara fa misy folo mahery ny solombavam-bahoaka ny fidy an'le izy fa nivoaka daholy ny solombavam-bahoaka inge satria tsy mandeha am'izay loany ny zavatra ataonyity ministera ny éducation nationale ity zany anisan'ny ministera tena tsy mandeha indrindra am'izao gouvernement izao tena tsy mandeha daholy fa ity zany tena anisan'ny tena hoe saripady indrindra nefany tena potehana ary tsy tako mihitsy zany zay hoe inona zany tena hoe asan'le lika ministera fa de ny asana zany de reny manao orange na ny traine na ny chef Cisco na ny mpampianatra ny solombavam-bahoaka misy no mitarika
de reny fe de mba mety zany ny fetrakana zany am'le fampianarana sy am'le zaza malagasy hoe mba fantatrareo ao anatin'zany ary mizara contrat izy am'le frama de mirehare roanjato sy ny telonjato sy ny efazato nge vitany vetrany dia ampanezatena no tena zava efa tale général ministère fanabeazana pirenena tompoko efa taona sy tapany any teo ary ty moa dia tsy mpivoninkazo manokana zany tamin'ny fetondrana tam'zany général anay tamin'ny ministre Paul Larabary fa de izay nge niady mafy ary nahazo an'zany hoe 10 000 recrutement na frame isa-taona ary isorana ny filo ateo aloha zay tena hoe ndreseny alahatra mihitsy zay staffy tao anatin'ny ministère fanabeazam-pirenena monsieur le président de alao misy aloha tena sahirany reto frame reto recrutena izy fa 3 alina ariary nge 4 alina ariary ny karamanireo nefa reo beta be ny mpampianatra tsy ampy de reo zany mampianatra ny zanaboka fa aleo reo atao mpiasa sampanjakana de formena de isy formation sur recyclage zay atao am'ireo foana zany ao anatin'zay tsy vitany hoe recrutena ihany izy de lasa mpiasa sampanjakana de miova ny fiainany fa sady miova ny fiainany mena renforcement de capacité 10 000 isa-taona 10 20 30 40 efa taona mahery efa 50 000 zany ny recrutenay tao anatin'zay taizany nisy navitan'zany hoe zao fitondrany zao farafarazany zany tokony nitazomy raha tena hoe mafy izy raha tena hoe miasa izy fa firy zara fa efa-jato dimanjato ve no ataonao isa-taona nin'olona firy 10 000 isa-taona de mirehirevy ianao ary zay zany taratra reny hoe tena modely raha nanao recrutement izahay tamin'ny maître frame tamin'ireny ny faniry tsisy mihitsy zany hoe lokona mangamanga zany ny akanjon'ny mpampianatra za zany vavolombelona mijoro eto fa tsisy mihitsy zany hoe politisation any fampianaran'zany tam'izay ny tantana ny ministère ny éducation nationale mantany mpampianatra mantany syndicat ray aman-dreny ny mpianatra ny mpitantana tam'zany mbola misy amperinasa ao ny chef zapy any mbola misy amperinasa ny taletsekoly ny chef sisiko ny traine mbola misy directeur ao tamin'ny andronay de mbola ao hatram'zao antanora nisy zany ary zany isany tsy nandraiky an'zany ary zay nisorako ny ministra koa tao anatin'izay fa zay lahy de tena ny fampiresaka mihitsy hoe aza atao asa politisena le fampianarana aza sina asfemisation de izy koa nyteny hoe za moa efa fantatra fa tim tam'zany aza sina timisation le izy tena lamma resaka teknika ny rahana tao fampandrosoana ny fanabeazana teto Madagasikara ary tsika raha mijery am'saina tsy miangana nge ministère ny éducation nationale zany nge tena ministère tena hoe nandeha indrindra ny roborobo indrindra ny voatra indrindra tamin'ny ministère tam'zany tamin'ny 2014 ka hatramin'ny 2019 nandeha zany ministère ny fanabeazam-pirenena zany nisy fiarametana ny niaraka tamin'ny direction nationale d'école privé rehetra tamin'ny plateforme rehetra na ny katolika io na ny laïque io na ny protestant io na nino misy ny fiara-miasa tsara fa tsisy zao olana maro samihafa zao tsy nisy zany hoe retard na vacation subvention lamma daholo nge na ny syndicat na nino na lamma daholo taonata zany fa sao ke jerevantsika tsisy zavatra mandeha mihitsy zany am'izao fotoana zao fa de reny finono ataonao reny misy gouverneur nalamanga misy député na Tananarivo firy de mirehare mihitsy hoe nefa firy zato mahery ve anao no rerenao taona zay zay ro 10 000 ny apotrapotra 10 000 isa-taona orange de tsy fantatry ny tena mpampianatra zany tompoko fantatry ny mpampianatra ary tsy voasambana nge nisy fandraisana tia raha vitsy kely tia mivitsy tany andro ny flora valamanana kokoa firy tany ara moa de tena hafa mihitsy fa sady nahazo kit scolaire complet nahazo cantine scolaire daholy inona ny tsy azo tao anatin'zany na ny mpampianatra na ny mpianatra na ny fomba fampianarana zao tsy fantatry hoe inona ny approche pédagogique am'zao fotoana zao aiza ny guide d'orientation scolaire am'zao fotoana zao aiza misy eran-tany faniry tena mamimenatra ty eto Madagasikara ihany no misy an'zany hoe firy misy baka sery firy eto Madagasikara
A1, A2, série C, série D, OZ, L, S, fito be zao ary zany hoe fito a fa samy hafa ny ataony any amin'ny lycée publique sy ny lycée privé ke am'izao fotoana zao hoe tsy mety manaraka an'le série vaovao ny école privé fa ny azy zany de ACD ihany fa ny lycée publique manao an'le série vaovao le OZ de L de S aizany misy samby zanaboboaka io de samy mandeha de samy manany azy de baka zany lasa samy hafa nefa zanaka malagasy daholo reo na fomba fampianarana ary zao a district ao anatina faritra anankiray de samy hafa ny fomba fampianarany de lasa misy avo siva zany lentany zaza malagasy am'izao fotoana zao satria nahoana tsy hain'le fitondram-panjakana tsy hain'le ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny mandrindra sy mieno sy maneho fiara-miasa amin'ny école privé de sao mifokany aiza ny fijerevana manokana ny taletsekoly sy mpampianaritra privé tsy misy nge am'izao fotoana zao hoe ny subvention amin'ny école privé ampitombo io fa zara fa mahazo nge am'izao fotoana zao hoe ny examen zao ho avy aiza nanaovana vola CPE BBC ny vacataire mbola misy vacation mbola ny baka ny vacation ny subvention zara fa misy ny volamena amin'ny ny Cisco nefa be da be zavatra takina am'ireo ao anivon'ny sekoly de aiza ary de tena hoe manahirana le izy ary tena hoe ho tena misy ve zany a ity fanabeazana ty ohatra zay koa ny ministère ny enseignement supérieur misy le vacataire koa tam'izao aiza ny mpampianatra zao tena aminany aina io grève lavasiny io hoe aiza ny heure complémentaire ny mpampianatra mpikaroka ny enseignant vacataire nge maro de maro e io no ataony io de efa io ny antony nanao fampyatona ry zareo io a io na ny amin'ny politika io na aiza io na aiza zany a nefa misy mpampianatra enseignant vacataire no ataony amelomany ny vady aman-janany nefa anatina 3 ans 4 ans tsy mandray an'izany heure complémentaire an'izay zany a ny mpampianatra vacataire mampanenina zany ny mpampianatra mpikaroka mba mahazo ny karambany izy isambolana mahaut fonctionnaire azy fa reto enseignant vacataire reo zany de tena hoe mampanahery mihitsy ny heure complémentaire mpampianatra mpikaroka moa zany de efa 4 taona tsy omena zany a ao anatin'le zikaozy aho hoe raha tiatsika ny ampandroso ny firenena de tsy maintsy tokony masona ity fanabeazany ity de zany hoe de manao antso azo e antso avo tsy mety ny ataonareo a amin'ny fomba fitondrana ny fanabeazana eto Madagasikara de jereo nge reny na ny draine nanao passation manao resaka politika mafidy mpampianatra hoe tsy maintsy ny orange no fidina amin'ny fifidianana azo sarigna zany azo afeo daholo e tsy mety zany ny comportement na solombavamboaka sy ny gouverneur sy ny staff anatin'ny ministère d'éducation nationale indrindra ministre ny ministre moa zany efa tsy tenenina tsony tena toroa e sady efa tsy mahafely asanao anao no mbola politicienao zany a le fanabeazana rehefa politicienao io a de apotika ny fanabeazana ary io de ny fananina mihitsy io hopotena le fanabeazana am'izay bado le taranaka malagasy nefa ny zanak'ireo mpitondra reo alefa ny any andafy daholo de sainga ny tena hoe zavatra tsy mety a eto amin'ity tany sy ny firenen'ity a faniry ka tokony tonga sena zany a ny mpitondra am'izao fotoana zao asa député Tojoso maidoran'ny avy ve le fitondram-panjakana fa lokoana araka ny tenitsika teo volomboasary ity resaka contrat ity ka tena nampidirina politika miariary ary mandika lalàna zany fa ohatran'izay ihany koa le resaka branchement mora eny anivon'ny fokotany tsy mipiasa ny jirama manao azy le délestage aza moa efa saika amin'ny 800 ny district tratran'izay délestage zay a dia tsy tanonono fisiny délestage kanefa de misy an'le branchement mora makeny anivon'ny fokotany a ampanantenana handro vahoaka zany fa misy ihany koa fizarana karatany mandehandeha rotapisisa mahery any ambadika za mbola ketriketrika fifidianana daholo fa mahagaga sy navarina ihany koa de naka zaza avao manodidina ny 4,000 isa
le fitondram-panjakana ary to hoe ao anatin'ny rotony eo indray fifanarahana am'izany zaza vao zany zany ahitana taratra hoe mandrilika mihitsy reto fitondram-panjakana reto io izy io hoe nakataovan'ny filakevitry minisitra ny hirosona amin'ny fandraisana tanora zaza vao miisa 4,000 hilatsaka tsitrapo ao anatin'ny tafika malagasy zany ary hanao fifanarahana mandritry ny rotaona varina ihantsika otry fa inony zao rehetrarehetra mampikoropaka zao député Totso mihina fa manakambara ianao amin'ny tonitran-javatra tony io moa zao de tena inona miaramila zaza vao rehefatrariva ny or miaramila efa tsy hitange sy anaovana azy ngatsika tamin'ny miady ary nge zany efa be tabe ny kasosokevitra rosy hoe alao amboly any mba mivoatra rehetra any reto miaramila reto e tena mba fantena papetrakytsika ary inona tena zavatra taona zany efa misy zavatra tsy milamina ambadimbadika misy zavatra tsy milamina tiana ho atao natao le izy ary 5,000 isan'andro zany a nomena azy zany de lara-pamena ave zany am'zao fotaona zao tena hoe mbola tsy hain'le efa tapitra mandaa de mbola tsy hain'le mpitondra ihany zany a no mijery ny lara-pamena hoe inona ny filan'ny marary ny vahoaka inona le atao hoe aspiration ny olona am'zao fotaona zao de mbola tsy hainy ihany itsika edy efa manoro foana hoe inona ny marary ny vahoaka am'zao fotaona zao de miaramila mampiditra zaza vao 4,000 indray ohatra no atao anatin'zay tena hoe zay hoe tena hoe inona no misaina zany reto mpitondro reto e marary voaka hoe de tsy hainareo ny sakafo hoaniny tsisy ny volana tsy misy ny famoronana asa tsy misy ny somera betsaka ny sasany tsy mianatra ny lalana tsy vita zay ngeny tetafiny voaka de ny tsy fandrimpalemana e de anao an'zay hoe de tsy hainareo efa nazavaiko teto le pyramide de Maslow reny arahana hoe inona aloha zany zoantsika ny besoin physiologika andraha malagasy loha jerena fa tena hoe mahagaga le izy io koa zao le resaka jiramasiny ihany ty hoe mandoa 3 alina sy de fa hoe fandrebirebena vahoaka 7 kilowatt fotsiny zakany iny ampola ray sy roa nge fa vao mimihoatra n'zany de fa tsy mahazo e de le karatany akana ohatrina le olona manina atao gratuit fa amina minao nakana le olona de vao mainka le vahoaka zany a fetsifetsena am'resa-bola zany am'zao fotaona zao anaovana inona anampiana ny propaganda reny zay ngeny tena hoe mahavalalala fa efa so vahoaka fa efa tonga saina jiro mora ondry faniry de lestage ara tsy araka de le stazy ary tsy afaka jiramasy vava de atao inona le izy de laha fotsiny zany ny volan'olona 30,000 ariary ino a de hoe zay misy poteau 30-35 mètres reo a de alefa ny de tany vao mihoatra ny ampola roa izy zany hoe le fomba tsy mahazo. ahafahana maka an'le karapanondro sy manoratra any am'le Zay tena zay no tongavana. tena ketrika de atao daholo ny any karatany amin'ny izy mpifidianana de forono zao rehetra zao a ay foronina l'izy fa le karapanondron'olona zany no tiana Tiana ho adika. ho alaina de adika dino anaovana an'le doublon sy ny triplon de le volan'olona koa no alaina de atao aposy zany ao anatin'le izy ny delestage ary ny jiro ary tapaka lava rano moa iny efa tsy tenenina itsony de mbola hoe ampiditra jiro mora le izy aiza ry izy zany anao telefirika nefa ny courant sy anina tapaka lava lalam-pamena hoe zany de miantony eny le olona de ahoana tena hoe zay hoe tena mahavalalana efa bolana lasaka ve sisa efa na vita efa taona sy tapany ve de mbola tsy hainy le mitondra ny firenena am'zao fotoana zao e menara aloha e vity ty ny amandanareo ty a de menara aloha ary afaka ampianarinay nareo a menara tsara aloha a de maiza men'ny vahoaka de hoe ahoana ny fomba fitantanana ny fanjakana ahoana ny fomba fianonan'ny vahoaka de aloha zay hitondra de naro zay ataonay a de manaraka an'izay nareo mitondra ary afaka 10 taona 12 taona 20 taona raha mbola tiany vahoaka no metrahana anareo eo mo itsika miezaka foana mizara ny vaovao fa antsory mandidy any miaraka amin'ny t-shirt volomboasary namana tena namana sasany de hoe ndao iaraka aminay sinsisa fantatra daholo eny zavatra tianareo atao io e satria oa efa tena ao anatin'ny sainareo resy lahatrinareo ary manao fanadiadinareo fa tsy mipasotsony efa alohan'ny vahoaka
efa angariany vaoka efa tondrony vaoka molotra hoe retondray le volomboasary de manao an'zao fika rehetrarehetra zao hisariana vaoka zay io resahantsika io karatany io tetika politika ny ao ambadika io io branchement moro tetika politika ny ao ambadika io ka zay olona heverina fa hifidy na olona zay heverina fa mirona any aminareo na hatao ho misy antoka le izy ny amin'ny hoe tia zay ninge vaovao azotsika député Toditsoa azadinona ANR ohatran'izao président na miantony efa alefa le topy zay ny tetikareo anatin'ny zavatra de fanangonana karapanondro etseroa ataonareo zany fa zay le tena tenenina hoe eto ndray de tsisy anaiky lembenana am'izay zavatra tsy mety ataonareo zay iverenako député Toditsoa ny adevitra rehetra satria somary efa mandeha any fotoana resaka teteza mihitsy tsika teo resaka nyty tontolo ny fampianarana ty ity resaka zazavao sinsisy ity fa za mino fa mba misy olon-dehibe ho tonga saina ihany eto andondatabatra ny am'izao zavatra tsy mety ataon'le fitondram-panjakana zao satria efa tena fantsahan-dalàna tsy toko tsy foroana mihitsy ny ataon'le fitondram-panjakana asa zay ve ny veriny fa inona motsy zany farafahatra ahafahany fikitra an'le fahefana fa mino fa mety manana ianao alohan'ny hidirako am'le TFM satria misy zavatra tena manitikitika be mila antanina ihany amin'ny mpandika fiarahamonina mety manana ianao te fanetana satria 7-20 andro sisa de hifarana le fisoratana anano anaty lisy-pifidiana itsika moa tena miady mafy amin'io mihitsy sy manao fanetanana alohan'ny hidirantsika TFM député Toditsoa satria itsika te hiditra amin'ny ady lalao madio na de fantatra ary ny daola makota ataon'le fitondram-panjakana manery an'izany tsika ary mitady vahaolana am'izany ya ny faretana moa zao de efa manao ary raha eny aminay manokana eny ambo manarina de hitatsika angamba ny team ny femme team jeune team de tena hoe mitety mihitsy tokantrano mitety couloir mihitsy ary efa hita zany fa tena hoe mitombo zany zay ary tsy ambo manarina eny eran'ia Madagasikara zany zay faritra le de efa misy zay fanetanana amin'ny fisoranana amin'ny lisy-pifidianana zay ary io ihany no vahaolana ahafahantsika manarina ny firenena io ny amadihitsika ny pejy amin'ny alalan'ny fifidianana rehefa misotrana daholo ny akamaroantsika am'izay vahoaka rehetrarehetra nangalatra reo tsy afaka tsony reo ary zany mitena anareo zay koa nge mba miresaka am'ireo comité international maro reo fa tsy nareo tsony eo efa fantatra zao nge ny tendance zao fantatra nge amin'ny fijerin'ny olona ny eran'ny olona ny firavalomana mandeha isaky mifaritra ny olona monimonina am'izao fotoana zao inanivony tambasotra ry zareo ihany nge manakarama le compte fake fantatra daholo ohatrina no alaina membre ny gouvernement isam-bolana de fantatra hoe ministriza no mitantana azy manao an'le compte fake ianaratsina ny flora valomanana misy cotisation anareo nge ao amin'ny ministère nareo ministre nge no mitena an'izany na ny ministre teo aloha zay nesorina signala sy nareo amperinasy de compte fake sisa no aratsina ny fanoerana sy ny team sy raha valomana fa jereo nge ny olona tsy ao anatina compte fake aiza sy vodato mahery efa tsy tia anareo tsony makala nareo jerefa koa ny olona ty amin'ny fiarahamonina ty ka eto zany dia bolabola manetana maro fa efa be da be nareo no misoratra anarana fa manenetana atsika zany mba misoratra anarana tsika de avoaka tsika manara-maso ndray tsika avy eo tena voasoratra marina fietsika de jerefa io ihany no anova ny fiainatsika ny fifidianana aza mitrehitra an'izany transition zany akory tsika tsisy zany ary tsika tsy anaky an'izany eto fa tsika firenena katandalàna tsy maintsy manaraka an'izany atao hoe lalam-pandrenan'izay kory vaoaka ka malagasy azakivy kely sisa ny fifidianana ihany rehefa misotra anarana marotsika nangalatra eo ry izy kely ny ekara satria tonga de vitatsika premier tour satria tefa tena malalaka ny lalany efa ny olona efa tofoka daholo tsy zavatra mazatsony zao zareo nge zany mampanao sondazy nge zareo fatany zany fatany aiza folopenina ve ny tonga raha nga de terana daholo ny mpiasam-panjakana monimonina ny école sady miena vola ny artiste alaina mibentanana tereny io nge na mimitaka an'le folopenana teo aloha fa vao maika pira am'izao fotoana zao fatana zany zay mahatonga anazy mitady sisika mafy transition nofo zany tompoko zany transition zany fifidianana ihany ny ena matoa samy tena nareo an'izany izahay miresaka amin'ny olona maro miresaka amin'ny solombamoaka maro
miresaka amina société civile mipitarika fiangonana ny folonda ny polisy maro isan-karazany miresaka aminay ao anatin'izay dia minsy manantena ny faindren'ny vahoaka kao malagasy azakivonareo rehefa miarabetanytsika de tsarov fa tsy maintsy mandresy eny ary ny TFM mana ny tsotra foy sady mazava ifampiresantsika député Todisou raha misy zavatra tena mihetsiketsika mafy amin'izao fotoana zao ary sehatra tena azo lazaina hoe mahazo vana miroborobo ary isaky ny elakela-trano mihitsy ary isaky ny 2, 3, 4, 5, 10 metatra ahitana azy ary karazam-piangonana maro de eto Madagasikara. Inona marina ny efe anty religion ty na fivavahana ity na hoe antony mampiroborobo na mety ho fiatraikany ho atsika eto Madagasikara tonga de atambatra zay telo zay député Todisou resaka fivavahana zany ho an'ny eto Madagasikara. Marina fa tsy kapasitera nanao mopera na de vitako ary zany raha nanao an'izay aparitetena fa tsy afaka nisongana andreo fa raha fitingo zany zay atao hoe religion zay zany tenona hoe fomba fivavahana dia fitambarana finoana izy io afahana ataoko hoe manitsy ny code de conduite ny olona tsiraray avy ary mivondrona izy ireo avy eo anatina communauté anankiray ka ny tambarana zany dia misy olona inonao any koatra am'izay fomba fivavahana zay saropato no miresaka n'izy ty fa tsy maintsy resahana satria araky ny teninao miroborobo fatratra ny atao hoe fomba fivavahana na ny religion am'izao fotoana zao indrindra amin'ny firenena andalina mpandrosoana satria amin'izao fotoana zao dia tena hoe metehatra ary miazazakazaka mafy ny olona any amin'ny atao hoe fivavahana satria nahoana ansiany no antenainy indrindra fa firenena mahantra sala amitsika eto Madagasikara efa tsy manantena tsony izy ny fiainany eto eto tany no ny fantrana sy ny fahasaranana de any izy no mitady hery ahafahana hoe manavitra ny fanahany sy ny tenany hoe raha sahirana ary zay ato raha mifafaka izay raha mifafaka izay de mety iova ihany ny fiainanay indrindra fa ny fanahinay ary mieritreritra ny any akoatra ny olona zany ao anatin'izay koa dia tsy mahagaga zany raha tena hoe miparitaka izy ary azaka zany olona am'izao fotoana zao satria matetika rehefa ataontsika ny statistika era-tany de ny firenena andalam-pandrosoana zany ny tena hoe betsaka zany firoborobony ny atao hoe religion zany no ny fahasaranana sy ny fantrana zany de metehatra ny olona satria lasa karazana idéologie zany le fomba fivavahana le religion de lasa croyance iny zany raha itentsika religion zany faniry era-tany de misy karazany roa ihany ny atao hoe religion misy ny atao hoe religion monothéiste zany hoe andriamanitra ray ihany no ivavahana andriamanitra ao atapon'ny loha ary misy ny atao hoe religion polythéiste zany hoe be da be zany ny andriamanitra ivavahana ohatra zao nao na any grika na any Egypte misy atao hoe dieu de soleil dieu de la lune Ny Inde ohatra misy dieu de la mer any Inde any Egypte any grika maro zany zay ao anatin'izay ary ny variéténa religion zany de misy karazany maro zay azo voaboasantsika eto ary ohatra misy natao hoe kristianisme zany zao anisany tena ingeza be zany misy koa zany ny karazana religion ny islam ny islam ny bouddhisme ny judaïsme ny hindouisme ny taoïsme be da be zany zay de ireo zany de samy manana ny nono ny olona ary zay finono zay ny tena zava-dehibe ary araka ny tenin'ny Max Weber zany de io religion io de isany ny facteur mampisy ny atao hoe changement social zany hoe fanovana ao anatin'ny olona ny atao hoe religion ary zay zany ny mahazava-dehibe an'ity religion ty ao anatina olona anankiray sy ny fiarahamonina sy ny fianakaviana anankiray de ny olona zany dia manana ny soahany ary tena raha misy faniry ny atao hoe démocratie de ao anatina religion satria ny mpitondra rehetra zany indrindra fa ny firenena andalam-pandrosoana na any ivelany dia miparitaka be mihitsy ny religion tsy misy manakana zay mahatonga reny hoe secte zao hoe io zany tena misy ny démocratie raha démocratie no resahana satria be da be zany
ny misy le atao hoe liberté zany a ao anatin'izay a religion zay dia ny fiaina zany a dia anisany facteur anankiray zany a ndry religion zay manova ny fisainan'ny olona sy ny fanahin'ny olona ka ahafahan'ny olona mino zavatra anankiray zay inony fa anovan'ny fiainany sy ny fanahany eny ara mazava tsara zay a fanazavana sy valam-pamaritana kanefa tsara ihany ny afantarantsika an'izany am'izay ser zay ny amin'ny hoe inona moa no mahatonga an'ity satria ny fandresen-dahatra zany ka sitraka ny député Totso Andriamampandry itsika tamin'ity fiarahana taminy nandritran'izay ora ray mahery zay niaraka tamin'ny député Totso inotsika fa petsaka ny zavatra azo nandraisina tamin'ity fandaran'ity sy ny fatsakana hevitra ihany koa zay nozarainy député Totso de maniry iona amin'ny heriny député Totso satria amin'ny sabotsy heriny no tanterahana ihany koa ny congrès paritra vakina karatrany anaovantsika kokoa andry député Michel député José zay efa mikarakara mafy any atsirabe amin'ny sabotsy fa 20 ny volana me ho avy izao zany a de ary rodorodo any ny ekipa zany a hankahery ifanotrona amin'ny team ao anatin'ny faritra vakina karatra sady mamarantsika député Totso ia dia misy sotratsika rera zany a nahatra zay famela-piararana izay zany a ary mbola misy namana zany aorianao ary dia mankahery sady ary minao fa hipoka be io a ry honorable iavako aby Michel Voatsirabe sy député Kabogo sy José satria fantatra fa Tsirabe zany a région vakina karatra manontolo dia fiaifin'ny team ary tena nisany tena hoe mitia ny filoha marka Ravalomanana ka de hipoka be io ry rahalahy isany a fa dia mino sy kamanantena zany a fa vahoaka maro hatrany a mitsena ny filoha Ravalomanana sy tsolombamboaka anankiroa reto zay otrony ny borao politika sy ny olom-boafito maro zany a amin'io fotoana io de namana ko azy dia mbola manatitra ihany faneka amin'ny anniversaire amin'ny alahady dia ho Totso amin'ny irina renao ary isonitra amin'ny avo indrindra ho tahin'Andriamanitra ary atana ny vady aman-janako ao ary azo zerena eo amin'ity firenena zay iombonany ity koa dia mankatsiraka tompola mankatelina tompoko vavy ya de mirarako mpanamonjy sodrano de mankasitraka indrindra député Totso Bogosy de ianao ihany ko iara-dalana amin'ny vahoaka hatrany de ho Totso am'izay nirina satria na de fa Totso azy ianao io mbola ho Totso lanan-dava am'izay irina sy ho atao zany satria miandry anao ny firenena alohan'ny idiran'ny namana iada zay efa tonga eto am'izao fotoana izao de anaraka n'ity sport ty aloha isika zany sport misy zavatra maromaro atao am'ty farany herinandro ty ny KMMR ny Eropa koa amondrona ny heriny zany mpanohana filomarika Ravalomanana ka ianao zany na ianao mpiarady mpanohana pakasitraka pakafy amin'ny filomarika Ravalomanana resy lahatra amin'ny zava-misy hoe raha aman-dreny marika Ravalomanana mety am'izao firenena zao dia amin'ny lahady zao nareo manana fiaonana any jardin de Lisly zay no hanatanterahana azy de efa miparitaka any lay afisy miresaka an'izay misy sport an'izay ihany alefatsika rehefa mifaraparany rehefa aveo fa mampilaza an'izay fotsiny zany hoe amin'ny alahady zao fa 7 volana me am'roa ora no hanatanterahany reo mpanohana pakasitraka pakafy mpiondana atao an'izay mihitsy le izy ary resy lahatra amin'ny filomarika Ravalomanana mivondrona anatin'ilay KMMR de fanampy eo daholo zany fanotrona daholo zany am'izay ka rehefa aveo alefa mifaly eo le izy fa zao aloha zany le sport na alefatsika angamba faly sport ny filomarika Ravalomanana zany ao anatin'izay fanetanana zay ny amin'ny hiatrehana fifidianana de andray ny ada isika antso avo atao amin'izany ny antso anareo izahay mba hijery ny lesika sy ny kitoto misy aoka re mba tena anaraka tsara ny asa zay idreketanareo ianareo tonga ny fotoana votongo 2023 fotoana navatsika fifidianana ihany
ny komity manona ny marika havalomanana dia miantso ny malagasy mpiray-tanindrazana rehetra eto eropa ny alahady 14 Mai 2024 ao amin'ilay jardin de Lisly 6 rue de Lisly 75 009 Paris manomboka amin'ireo oratolakandro. Maro ny zavatra hodinitsika miaraka mikasika izao fahasairanana miatra amin'ny vahoaka malagasy izao, mikasika ny raharam-pirenena ary indrindra mikasika ny fifidianana ho filoham-pirenena izay voafaritra ho tanteraina amin'ity taona 2024 ity. Ny hevitrao, ny hevitsika miaraka dia efa fitadiavana vahaolana sahady mba hisy ny fifidianana madio, marina ary ho ekeny rehetra. Ho tongava maro fa ny adidy tsy ho an'olon-dratsy. Izay no afatra manantenantsika ho tonga ao amin'ilay jardin de Lisly 6 rue de Lisly 75 009 Paris ny alahady 14 Mai amin'ireo oratolakandro. Tongava maro e! Pirenena lalatokana maritanao amin'ny fiainanao mandritra ny 5 taona manaraka ny fifidianana. Manatona birao-bokotany soraty anaty lisy fifidianana ny anaranao ary amarino zany. ndao ary io manahiatrika fifidianana amin'ity taonty e. Etsikelinge ianao hoe meteza ianao iaino, meteza koa andinika mba satroka ianao olombanona mavitrika ka ho gasy liam-baovao sy liana raharaha-pirenena ka tena homendrika ny antsona hoe olo-pirenena. Eny satrotra ho ianao ka maharevo ny miatrika ati-piainana ka raharaha-pirenena ve atao anatin'ny fisainana? Tsy aoka tsy ho diso hevitra ary aoka sika tsy ho leo fa oliana politika satria miankina amin'izany mihitsy ny fiainana iainantsika. Eny andao hiezaka hiraharaha ny fiainam-pirenena ka anao izay adidy mahakasika amin'ny teny. Fantatrao ve fa misy adidy miandry antsika atoato dia ny fifidianana sy ny fandatsaham-bato ka efa vonona ve ianao? Efa ao anatin'isy mpifidianana? Raha toka sitrakao dia andeha soraty ny anarana. Mpangiana manatona fokotany amarina soraty ny anarana mba ho isan'ny mpifidy. Fa ny tena olo-pirenena dia izay mahavita sony adidy fa isika mila mifidy fa tsy mijano no mpitazana mba ho fanaova-tsoa sy ho fitiava-tanindrazana. eny ary dia sora ny falisionja nandefan'ireny sport ireny makasitraka ihany ko zay ny team fianaratsoa satria i dokotera ty na rasolony rina no nanao an'iny fanetana nalefa tamintsika teo iny niaraka tamin'ny rado Patrika zay mpitarika n'izay ny team ao fianaratsoa zany dia akasitrahana ianareo mietsiketsika be mihitsy ary reto zay ny team tsika reto tahaka ny eto Analamanga ny any Toliary ny any Mahajanga ny any Dego ihany koa Ulrika dia tena manao dia manao azy mihitsy zany dia akasitrahana daholo ny any Tomasina moa zany ry Jery ry Dekla ry Katerina ara baina daholo satria tena manao azy daholo ny ekipa tsika
rehetrarehetra zany ny KMMR Europa kasitrahantsika omentsika courage hiarika an'izay fionana amin'ny alahady fa 14 volana may zay miaraba iada de efa miarabanao faniry de miaraba ny mpanaraka ny MBS ny AZ radio sy ny zay ontsapio rehetrarehetra mamparitaka an'ity radio mada radio rehetrarehetra ny orona zay manaparitaka an'ity fandaharana ity zany de isorana manokana ny teknisianina rehetra manao an'izany de miaraba anareo mpanaraka naiza misy anareo de makasitraka tsany amin'ny fanarahanareo ny miara-manonja fa de ataona fa de raha manana izy ity zay mampafantatra ny vaovao aminareo kosa manatanteraka ireo zay afaka tanteranareo ka de miaraba iny ary raha-pifidianana ty moa zany ada efa kaiky le fotoana zay hoe hahafahana misoratra anarana amin'ny lisym-pifidianana hatramin'ny faraka amin'ny 30 volana may zany hoe 7 andro zany sisa dia hikatona zay fisoratana anaran'izay tsara ihany ngamba atsika iada mba hitondra fomba fijery indrindra ho anareo eo nivon'ny FLN zay soloanao tena mpitarika an'izany moa ny hoe Front de Libération Nationale manao fanentanana ihany koa nareo any amin'ny tandrifanareo ihany ianko de miakatra radio matetetika ihany koa hivelany zao miara-manonja zao ny FLN mandeha mitety faritra koa ny FLN azahoaiza ny vokatra fahitany ny FLN zany zay hoe endriky ny fanentanana sy ny fahavitrihan'ny olom-pirenena izay ada itsika nge teto faniry de efa nisy ray volana zay tsy teto mihitsy satria araky ny fanarahan'ny mpanohitra de hoe miezaka mampirisika ny olona ny mpikambana rehetrarehetra sy ny olona any amin'ny sisiny any mba ho atonga ny olona zany irotsaka ao anatin'le lisym-pifidianana de aleo mihitsy aloha nidina tany atoerana satria misy faritra maro no mbola tsisy radio nge na radio ary manahirana ny courant manahirana ny pile lafo be tena zany zavatra tena ana de misy zany tsy maintsy ezaka natao zany nandeha nidina lavitra be napirisika an'ireo olo reo ny mpikambana ny mpikatroka andana teneny ny vahoaka zay moa no afaka atao satria araky ny ana de tsy maintsy anaty trano kelikely ihany no miresaka de tsy maintsy zay zany no natao fa marina zany tsika zao anaty fifidianana de entina mihitsy zany hitondrana fanazavana amin'ny olona hoe manahoana marina no toerana misy ny FLN manoloana n'izao fifidianana izao manoloana n'izao toedra raha rehetrarehetra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana izao de ny FLN de mazava be zany ny anazy ny FLN aloha zany ny FLN ny fifidianana de anesan'io ny endrika iray anafahana ny firenena zany satria eo ny vahoaka no mba maneho ny heviny manana fahafahana malalaka aneo ny heviny hifidy zay hofilohany de izay izezaka zay zany no ataonay aloha hoe tokony hitoetra izay fahafahana fototra zay hoe izy no mifidy ny filoham-pirenena hitondra azy ankahalalahana ampahamarinana ary tsy maintsy atao izay iarovana n'zay safidin'zay itsika am'izao toerana misy atsika zao de manaraka ny lalam-panorenana de ny lalam-panorenana zany de milaza fa isaky ny folo taona tsy maintsy ataony refonte ny liste électorale de ao anatin'ny fanatanterahana an'zany raha fanaovana refonte zany itsika am'izao fotoana zao tsy misy resaka afa-tsy zay hoe manao refonte sika de inona no atao mandritra ny fanaovana refonte famporisiana ny olona isoratra anarana ho isan'ny mpifidy fanaraha-maso ny fisoratana anarana efa nataony ary fanamporisiana ireo manodidina izay mbola tsy navita izany fisoratana anarana zany fanaraha-maso lisym-pifidianana ampahafantarina azy tsara fa rehefa tsy tafiditra ho isan'ny mpifidy izy de hanahirana azy ny hitaraina rehefa aveo raha ohatra ka misy tsy mifanaraka amin'ny eritseriny ny fisotro ny fifidianana hanahirana azy ny anao fitoriana raha hitany fa misy tsy mety ny fisotro ny fifidianana ka noho izany de amporisihana zany ny olona rehetrarehetra mba hisoratra anarana ho ao anatin'ny lisitry mpifidy na mbola tsy tapa-kevitry ny hifidy azy ianao ankehitriny na mbola tsy manana kandida ho eritreretina ho fidina azy ianao ankehitriny na mbola tsy fantatrao aza hoe iza no kandida irotsaka ho fidina amin'ny fifidianana ary na mbola tsy fantatrao aza hoe fifidianana inona no atao fifidianana solom-bavy mahoaka sa fifidianana be ny tanàna sa fifidianana filoham-pirenena
eny fa na mbola tsy fantatra ao azany hoe raha oviana marina no handeha ny fifidianana ny zavatra atao anatin're fonty dia ny fisoratanao anarana ho isan'ny mpifidy aloha satria raha ohatra ka efa mikatona ny fisoratana am'izany no sendran'ny olona heritseretinao fa mety aminao no ho lasa kandida anefany ianao tsy nisoratra de lasa-panenenana fotsiny ianao de izay zany no apresiana ny olona aloha am'izao ao anatin'ny fotoana fanaovana refonty tsika zao zay voalaza ny lalàna fa isaky ny folo taona no fanaovana azy tsy mbola manana eritseritsy ininny tsika raha amin'ny mahantoko politika fotsiny aloha amin'ny fanetanana ny vahoaka misy fotsiny araky ny lalam-panorenana de hoe tapitra ny mandahany filohan'ny repoblika tapitra ny mandahany filohan'ny repoblika satria iny de fatatsika fa isaky ny 5 taona fantatry zany ny dikan'izany de hoe ny antoko politika rehetrarehetra de miomana hiatrika fifidianana foana isan'andro na tapitra na tsy tapitra ny mandahany filohan'ny repoblika na tapitra na tsy tapitra ny mandahany député na tapitra na tsy tapitra ny mandahany ben'ny tanàna de miomana foana ny antoko politika isan'andro miomana hiatrika fifidianana satria misy antony maro ny mety ampandeha ny fifidianana mialoha na ao ariny ny fotoana zay voatondra ny lalàna de izay fiomanan'zay zany tsy maintsy atao foana ohatr' zany koa ny senia de miomana ohatr' zany koa izy miomana hiatrika fifidianana foana satria raha pitso raha afakapitso nge raha misy fanapaha-kevitra raisina dia mandeha ny fifidianana hatramin'ny anio aloha maro be ireo fifidianana tokony nandeha kanefa tsy niantso ny mpifidy ny gouvernemanta ny dikan'izany de mbola tsisy fifidianana hazonao tenenina zany hoe am'izao misy fifidianana raha ny fanapaha-kevitry ny gouvernemanta ny fanapaha-kevitry ny mpitondra fanjakana ny mpanatanteraka ny jerena fa ho atsika kosa de tsy maintsy misy ny fifidianana satria ny lalam-panorenana no narahantsika de hoe tapitra ny mandahan'ny filohan'ny repoblika de tsy maintsy miatrika fifidianantsika ka mba tsy ho tapohany hoe raha pitso raha afakapitso amoaka daty izy de ho teriny fotoana de izay ny antony omanantsika roa zany ny fiomanantsika de ny fiomanana amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika de ao koa ny fiomanana amin'ny filohan'ny fifidianana ben'ny tanàna fa ny asa atrehantsika kosa dia ny fanaovana ny refonty ny fisoratana anarana ny fanaraha-maso ny fisoratana ny anarana rehetrarehetra ao anatin'ny listry ny ompifidy izany zany de ampifantarina ny olona tsara tsy misy zavatra eritseretintsika mihoatran'izay fiatrehana ny asa fanaovana refonty ary fiomanana amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika zay ho avy atsoatsy indrasantsika eo ny fotoana ilazany ny mpanatanteraka ny fiatsona ny mpifidy zay ny tena telala candidature tsy izay zavatra zay zany teny andrasantsika convocation des électeurs ma andrasantsika mafy zay azony ataony alefa meloa io raha ny tena marina nge le 20 andro farafahatarana ka tsy fantatra efa izy moa efa zatra tara lava de mety iandry an'izay tokonga fa ny tena marina tokony efa mba alefa melola izy mba hiomana ny vahoaka amin'ny fotoana rehetrarehetra anomana ny tena hoe za amin'io de tsy andeha tourné tsony za amin'io de tsy ho ary tsony fa amin'io ny fotoana anaovana fifidianana mba manao fandaram-potoana le olona mba hiomanany olona am'le fifidianana izay nge no antony dradradradrana ankehitriny hoe tolono ny datim-pifidianana ary ny anairana ny gouvernement am'izany de sao de ataona ohatran'ireo fifidianana rehetra zay tokony andeha nefa tsy nalefany hatramin'ny androany eny tsy fanonan'ny gouvernement ny daty tokony anaovana ny fifidianana lehibe ny faritra zany eny no tsy mahatonga ny tsenitsy afaka mikarakara azy ny tsy fanonany gouvernement ny daty tokony amerenana n'ireo fifidianana ireo ben'ny tanàna zay voateriny lalan'ny didi-pitsarana ho averina hatramin'ny androany mbola tsy nisy ny fiantsona ny olona fidy andatsabato am'izao mahakasika an'ireny fifidianany reny
de izay toetra ny gouvernement zay any mahatongany hoe tononona nga le daty tonony am'ty fifidianana filopireneny ty sao ataonareo tahakany zany koa sao de sao izy tena tena tsy tadidinaina hoe ohatrany mody faniny eo zay ane le tena tenenina am'le izy am'zao fa ny fifidianana tsy maintsy misy fa ireny resaka hafa akoatran'zay ny resaka hoe ilazana hoe andao anao tetezamity andao anao an'zao reny resaka tena azo lazaina fa resaka anjoromala fotsiny satria tsy mbola tonga any am'zany igny itsika nga misy mieritseritsy ny anonga-panjakana eo ka anao tetezamita satria ny olona manongana fanjakana no mieritseritra ny anao tetezamita satria handrombaka fahefana tsy amin'ny alalan'ny fifidianana izy de izay ny mahatonga azy lasa hoe tetezamita no anarany fa raha olona maka ny fahefana na amy safidim-bahoaka manotantsarany vahoaka hoe tianareo ave hitondra ny tanitsany fanjakana de anjara ny vahoaka no misafidy ty nitondra azy de am'izay fifidianan'zay dia mahazo ny fahefana ara-dalàna fotsiny ianao tsy ilaina tetezamita izany tena tsy ilaina tetezamita zany ary rehefa mitondra fanjakana ianao rehefa aveo dia ilay tondra lany eo no manana ny ataontsika volonté politikany anatsara ny fitondrana ny tanitsa ny fanjakana ka am'zany fotoan'zany izy de afaka manao betsaka ny fanavozana tiany ataony na ireo fitakina maro ataon'ny pitaky ny ataontsika hoe refondation nationale na ny resaka momban'ny relance économique ary vokatry ny zao fahataraiky any ny firenena zao sany zavatra rehetrarehetra zany de volonté politique an'lay olona olany iny zany amin'ny fotoana anaovan'ny propagande iny ampahafantariny anareo tsara ny programme anasany sy miankina am'izay asa efa vitany ko fa ndraindray manko ntsika varina hoe miteny izy hoe zao sa anao an'zao nefa nizy mbola tsy navity ninona akory de lasa varina fotsiny sika fa mba tsaraina le olona hoe inona nefa zava-bitany inona nefa vitany teo amin'ny fiainana inona nefa vitany teo amin'ny fiarahamonina nanahoana ny fomba netreny an'zany teo amin'ny fiainana sy teo amin'ny fiarahamonina ankehitriny izy raha milaza fa anao anreto azo ametrahana fitokisana ve izy am'zany de fiditsika izy ho filopirenena de izay zavatra zay zany ankehitriny no zavatra ahatrehana faniry fa tsy misy mieritseritra zavatra hafa mihitsy fa raha ohatra moa ho an'izay olona mieritseritra ny anonga-panjakana de malalaka izy mieritseritra nao tetezamita mazava ho azy ka mazava be zany fa raha ny am'ny zavatra misy zao ny voalazany lalam-panondrenana aloha de hoe tokony hiatrika fifidiananytsika satria tapitra ny mandany filohan'ny repoblika de ndrasatsika lefa metra-pialany raha mbola anao izy satria izy koa tokony tsy maintsy mametra-pialany izy raha ohatra ka mbola anao fa raha tsy anao moa izy tsy maninona tsy mametraka izy ka eny ary ny fantatsika aloha zany de ny andininy fa 5 amy lalam-pandroenana no miresaka an'izay fitaom-piasany ny filohan'ny repoblika izay de mbola ao anatin'io lalam-pandroenana io ihany ko no miresaka am'izay hoe fametram-pialana 10 andro mialohan'ny datim-pifidianana zay nge le resantsika raha toka validen'ny gouvernemanta zany lay fa 7 volana novembre sy lay 20 volana desambra 13 iada dikan'izay dia raha kandida ny filoam-pirenena de tsy maintsy mametra-pialana izy fa 7 farafatarany fa 7 volana septambra ary ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy mamoaka didim-panjakana farafahatarany aty amin'ny volana aogostra 10 andro mialohan'lay datim-pifidianana satria iny no mampio manaraka ny tenin'ny ada teo ny mpifidy zany kanefa tsy tokony andry an'iny 10 andro iny lay famohana zany fa tokony heritaona mialoara raha toka manana fahavonona hikarakara fifidianana le fitondram-panjakana fa ny tian'izy ireo atao manko de ilako tampoka efa somary mipetrapetraka daholo zany ny anazy lay inona moa zany le fitaovam-panjakana voabaiko lay olom-panjakana voabaiko lay pitsopitsony eo amin'ny fikarakarana fifidianana voabaiko lay trésor de guerre na vola zay fa nomanina angarongaronina etsero reny no ametrapetrahany amy de miankina am'ireny fahitana ny zao fanjakana tsy mety manao validation na daty zao tsy mety mamoaka convocation des électeurs zao
iada de ahitana taratra an'izany mbola mametrapetraka aloha le fitondram-panjakana mba ahafahany zany manao an'le hoe reculer pour mieux sauter miembotra kely zany mba ahafahana misaoty zay io tetikadina kanosana ataon'le fitondram-panjakana io endrika didim-panjakana roa zany ny andrasantsika eloha zany a ny mamaritra n'le calendrier électoral hoe teny reto satria hatram'izao zany tsika tsy mbola misy milaza koa fa tsy atao ny fifidianana be ny tanàna satria araky ny lalam-panirena ihany resantsika tapitra mandaha am'ty taonyity ny be ny tanàna sy mimpanolo-tsaina miaraka am'izay ihany ko ny filohan'ny repoblika zany zay tsy maintsy anatanterahana azy moa zany ny fifidianana am'ty taonyity satria hanatratra am'le janoary 4 sy 2024 de zay tsy maintsy ilaina n'lay famaritana didim-panjakana am'reto tetiandrom-pifidianany reto de seny manaraka iny mazava ho azy hamoaka am'izay le endriky ny tetiandro fiomanana sy fikarakarana ny fifidianana inona moa tenentsika anatin'izany ada mazava be le hoe eto manomboka ny fanatotana reo a antota-taratasy samihafa eto ny fametrahana ny antota-taratasy ho an'ireo kandida manomboka eto mifarana eto ny seny manao impression an'ireo bileta tokana eto ny seny manao fisarihana ny numero ho an'ireo kandida zay irotsaka hofidiana eto mandeha ny fampelezan-kevitra eto silence radio ato mandeha fifidianana ato mandeha ndray fampelezan-kevitra raha misy fiodinana faharoa zany rehetrarehetra zany mbola misy pitsopitsony mbola milo fantatra sy iomanana melo akoatra nylay a didim-panjakana manaiky ampifidy andatsabato iada de rehefa jerevana zany le izy sady ady akafetsena hoa no tsy vonona le fanjakana no te ilako tampoka ihany ko le fitondram-panjakana hoe raha omena vahany reto de andehibe itsika very fa leo ampifilafilaina midaty ampifilafilaina de le fahefan'le gouvernemanta mihitsy mampifilafila hanoratra taratasy hamoaka ny conseil des ministres zany didim-panjakana rehetrarehetra nresantsika izany de miasa manaraka an'izay tsy manao pression le seni satria na le seni koa ara lasa complice ao anatin'le izy zay mianahana io mivola tikano sy tikano de manaiky fotsiny 62 milliards zay zany resaka mandeha any fitona correspondance de hoekeny seni le izy iada ny fandehany aloha sy faniry ny fifidianana be ny tanàna tsy anao izy ary tsy izy koa nge ny andrasana anao an'izany satria ny filoam-pirenena lany vaovao eo no anao an'izany fa tsy izy intsony tsy asy anteherana mihitsiny zany hoe fifidianana be ny tanàna zany ary tsy de manahira-tsaina azy loatra izany satria fantatsika tsara ngefa nisy fifidianana be ny tanàna tokony averina tsy nataony zany zavatra zany efa ary zany ny teneninao hoe marefo ny seni tena marefo ny seni misy eto amitsika satria rehefa tsy ny gouvernemanta no mampanao azy de mijanona izy tsy miady amin'ny fifidianana tokony ho ataony averiko mihitsy ny fifidianana tokony efa nokarakarainy hatram'izay nanomboka hatrany amin'ny 2019 nakaty satria zay ny nanana ny fahefana dia tsy lazany tany aloha zany fa ny azy zany nyteneniko dia ohatra hoa ny fifidianana chef de région zany zao nyteneniny teo ara hoe nanondro tsy maimaika teo izy nanondro gouverneur fa hoe mandra-bavitan'le fametrahana ny fifidianana ny ana anefa mandraky ty ny androany tsy mandeha le izy ohatr'zany tsisy hafa koa ny mahakasika ny fifidiananandreo be ny tanàna tokony naverin'ireo rehefa tsy mamoaka daty mpifidianana fotsiny nge ny gouvernemanta de tsy maninona ny seni azarany seni ary ohatra ny lasa varina amina zavatra hafa satria ny fanaovana refonte zany nge tsy misy daty hoe tsy maintsy hoe endrasana potomoty eo vao atao fa afaka natao heritaona meloa zany de amboarina lammalamma tsikelikely fa le fomba fiasa mihitsy zany teo anivon'ny seni hatramin'ny androany no tena tsy mandeha araky n'izay tokony ho izy mihitsiny ny sasany ary moa milaza fa ny expérience ny tamin'izy 7 taona no ndeha hoetiny ao de mahagaga ihany fa 2023 ane zao fa tsy tamin'ny anao 7 taona ntsony zany tsy fifidianana tamin'izy 7 taona zany hafa ny fandehany ty zavatra hafa mihitsy le izy zany misy anina ohatran'izay faniry manahira-tsaina am'le olona miasa ankehitriny tena expérience tsy fantara vehivina zany no eritrereto ny ampandehanana n'le fiainam-pirenena nefa ny tokony ho fantany tsara fa haim-bahoaka no laloviny am'le fitondrana fa tsy hoe zavatra hoe fiainam-pianakaviana kely eo ka hoe rehefa tena reraka le sady na navitany dite sy ny siramamy zany zavatra zany tena manahira-tsaina be mahitsy ny ankehitriny
ny mieritreritra ny fiasan'reto olonreto faharoa manarakaraka an'izany faniry ireto fitondrana ankehitriny reto de za zany mieritreritra foana le fitenenanao taitra tamiko reo fa tsy fanahinina mihitsy zany ankehitriny mahataraiky an'le daty satria zao tratra ny tsinam-poziny izy ny nanam-pozany azy de hoe re olona rehetrarehetra miaraka amin'ny rehetrarehetra reo de tsisy hiala aminy fa voafatotra ilay manday impératif ny député ireo député RD niaraka aminy de tsisy hiala aminy mihitsy reo hatramin'ny farany ny zavatra tsy nampoziny nitsokan-darana tampoka ny akamarony ankehitriny ary efa isaiko izy mianakavy fa mbola matahotra ny sasany satria tsika raha nijery tsika faniry tam'le 105 signature ny député motion de censure le nangataka an'le hoe ahoana tsara mbola atokisana ve ty prime ministre ty fa tena efa ty atokisany ty fandao esorona iny de tena nahitany hoe tena efa maro le miala amiko de nitrerina anao izy de nisy ny mono ny janona ihany nisy ny miala efa tsy atokisany tsony zany dikan'izay ankehitriny de voafitery mamerina manao ekipa vaovao mihitsy izy hiatrehana n'lay fifidianana ka raha tokony efa ho alefa ny meloha ary lay fifidianana zay niazagazahany taloha hoe reo efa resinay foana ankehitriny izy miembotra tsy samby teny an'le daty satria maninona mbola manomana ekipa vaovao izy faniry tena manomana mihitsy izy de io hitatsika eo manampitamby lehibe ny distrika rehetrarehetra izy tambatambazany daholo aloha lehibe ny distrika rehetrarehetra de omeny 4 de tambatambazany daholo ny be ny tanàna rehetrarehetra meny moto ndray tambatambazany daholodaholo ndray ny sefokotany rehetrarehetra nampiakariny ny indemnité ameny bisikileta akariny indemnité zao ndray tambatambazany daholo ndray ny mpampianatra fram ho mpampianatra fram io nge tsy ho vitany daholo tsena le mpampianatra fram rehetrarehetra fa domy tapany io andoherina reto aloha tonga de fa raisina fa ianareo mbola tsy voaray ampanantenana fa raha zay no mitondra mitoy de ho raisina ianareo de zay zany le fakany an'le fon'le mpifidy aloha ifikitra amitsika reto mpifidy reto reo mba hanatena atsika fa ho hazo toerana izy raha ohatra ka itsika ihany ny tafaverina ohatra zany tsisy afo io jiro mora io apetan'le jiro mora de eo anao zany matahotra le olona rehetrarehetra rehefa aveo hoe tambatambazana satria efa lainy numéro carpanao nareo carpanao zao nisy anareo reto tsy any am'jirama akory fa ny fokotany tsy asa jirama asa politika io tsy asa ny fokotany zany tsy asa jirama raka io fa asa fokotany ka fokotany jirama nge tsy manao politika jirama tsy manana kandida aloha atreto fa tsy omeny ihany na orange raha loko clair jirama kosa aloha no orange taloha fa tsy izy fa ny tena marina fanambazana an'le olona io fanambatambazana an'le olona hoe ay tena satria tsy napoziny tena anareo naka sasany efa nzaraina taloha no ny kit solaire sy ny karazany de niatondray ny eto Antananarivo renivohitra raha omena le kit solaire ohatra ny hafahafa aloha ndray atao ty jiro mora sy ny aniny ty fa io zany fampanantenana io hoe mba hitoizanareo isitraka an'io zavatra io tanefa fa raha zay nge lany tena tsisy continuité de le tantampoka eo de verina de iny zany le fanambatamazana an'le olona am'le zavatra atao rehetrarehetra zany de lasa ohatran'izay zany le ataony am'izao satria matahotra mafy izy tsy napoziny tranany tsy napoziny izy amin'ny fialany reto député marobe namany reto de izay no eritreretiny ankehitriny de io zany zao anisan'ny fombany rehefa anao andray fahefana izy hitatsika tsara faniry ny rahantsika nahita tamin'izy nanao ny investiture teo Mahamasina mbola tsy filoham-pirenena izy averiko foana ty de efa nanana arme de guerre tany ampelatanany zay natolony any maramila rehefa aveo natolotra amin'ny maramila re satria naniny tsy nampiasainao tsy hitanao tsy nilaina ny nampiasana azy zany fa nafotsiny le orooro entiny zany no analizy de tam'zany ny oroorony entina de hoe misy fitaovam-piadina mahery vaky misy drone any anina fa raha vao tsy mandeha araky ny eritreritra eto ny fifidianana de efa voniny zay ny angavy sy ny arina rehetra ankehitriny tsy zay ndray le orooro ataony fa de hoe le arme efa ao maramila ao aza tiano efa natolony amin'ny maramila le arma misy arma be deabe ao zany misy basy hoe misy inona misy ny élément ndray raha antsy andao apitsika 4 arivo aloha volontaire fa inge mety misy tsy volontaire koa rehefa aveo
fa fanompo-pirenena ao anatin'ny tafika mety ho tenena efa tsy ampy le efatra arivo de mety ho ampina tsy fa tena le zany lasa tsy raha hoe tamin'izy voanandray fahefana ny manao an'io fihetsika io tsy nampanina mihitsiny fa ankehitriny kosa tena efa tena tsy azo atokisana ho azy nareo za zany ny teny an'izany indrindra ny seny tena tsy azo atokisana ho azy ary zay anie no mahatonga anay miantsampy ankehitriny amin'ny FFKM tena mitenena mihitsy hoe miantsampy any amin'ny FFKM ankehitriny ny mpanohitra satria ny mpanohitra tsy manohitra fifidianana fa manohitra ny tsy mety rehetrarehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary mampahafantatra ny zavatra mety hitranga vokatra zany tsy fetezany zany fa am'ty ndray mitorako ity noho ny tahotra isin'ny korotana de alao miatsampy any amin'ny FFKM mba mangataka andry zareo mba handray andraikitra tsisy olona tsy malaly eto koly fa raha mamaky ny lalam-panorenana nataonyity fitondrany ity andininy voalohany sy faharoa fanompahana fotsiny ny resaka momba amin'ny fifinoana tsy hiditra ao anatin'ny fitondram-panjakana ny andininy voalohany sy ny faharoa misy efa inenina angamba miverimberinao ny fitsipahana ny resaka momban'ny ireo ny amin'ny finoana tsy ho tafiditra amin'ny raharaha-panjakana ka tsisy finoana nge hiditra amin'ny raharaha-panjakana fa ny fanjakana nge no miditra any amin'ny raharaha-pinoana ny député no miditra any anatin'ny jesosy mamonjy mitondra amin'ny mahadepute azy fa tsy nahita jesosy mamonjy any niditra tany amin'ny anteny mera-pirenena mitondra amin'ny maha jesosy mamonjy azy ka hoe mibaiko ny anteny mera-pirenena ohatra ny nataon'ilay député nakao am' jesosy mamonjy tsy mbola nahita zany le izy ny mpitondra mpanao politika mpitondra fanjakana no mijabaka makany amin'ny finoana ary mitady misovaly azy rehefa mitondra fanjakana ka ny mpitondra fanjakana no tsy afaka manao tokony tsy hanao an'izany fa ny mpitondra fivavahana kosa de manany andraikiny satria azadino fa ny vahoaka eto am'ty fireneny ty nge de ondriny de ary izy ny mpiandrondry ho anay kristianina no zany ny anahako de zay de averiko mihitsy miteny amin'ny maha kristianina anahako tsy manafaka ny finoana hafa fa ny aza ny resahako satria ny finoana hafa tsy haiko zay ny maha kristianina tsy haiko fa raha haiko teneniko fa tsy haiko de mba tsy tenenako foana de ny any teneniko a hoe zahay olo-pirenena de ondriny reo mpitondra fivavahan'ireo de miatsampy any aminy zay ankehitriny mba handraisany andraikitra satria inona ny zavatra angatana aminy mba ho fifidianana marina mazava mba hahafahany rehetrarehetra manaiky izay vokany izany no andeha eo tsy misy miantso ny FFKM hoe andao mangalara vato ho an'ny ranona na andao ianina atao lany na andao ny antoko politika zao atosika tsy zay ny nangatana amin'ny FFKM fa hoe raha eo andrenynyty fireneny ity nareo tompoko ary anisan'ny toteny eto am'ty fireneny ity anisan'ny akatoavany ty fireneny ity raiso ny andraikitrareo mba ampio ny firenena isiny ny fifidianana marina madio mangarahara mba ho afahany rehetrarehetra ny anaiky azy tanjona am'izany de tsy isiny korotana ka raha ohatra misy olona milaza fa tsy tokony andray andraikitra am'izany ny FFKM fa maninona mety amin'ny angany korotana ny tanjona nge de tsy isiny korotany ny tanjona nge de isiny fifidianana mariny ka tsy hitako ny antony zany mahatonga ny hafa miteny foana hoe tsy laika ny firenena tsy tokony ankinina fotsiny amin'ny FFKM zany fa ny mpanao politika ny antoko politika misy 300 mahery afaka mandray ny andraikiny apetraka ny teteza mita tsy zany zay zay zany le teneniko hoe ny teteza mita aloha an'ny mpanongana fa ny anay kosany de mirono zay aloha atreto hoe aloha aloha ny ray aman-dreny am-panahy mba handray ny andraikiny mba hahafahany ty fireneny ty milamina ary tsisy anana tombotsoa na iray azany isika hoa na ny tompotany na ireo milaza mpanao tahatsoroka mpanampy mpamatsy vola ilazana azy ilazanareo anazy tsy misy manana tombotsoa handehanany ty fireneny ty any amin'ny korotana tsy misy manana tombotsoa am'izany ka aleotsika miroso amin'ny fifidianana manao zy irosoana amin'ny fifidianana mba ho fifidianana ao ekeny rehetra no isy eto amin'ny tany sy ny fanjakana eny ary mazava zay fanamafisana ny entiny
iada izay amin'ny atrehana fifidianana tena marana sika iada satria ao ambadika eo ihany koa ny député Rastany mino aho fa manana ny fanetanana ho atao ihany koa ianareo satria efa akaikaiky le fotoana zany tsy fantatry moa ho aiza ndray ny FLN zany satria miaraka amin'ny ekipa ianareo any ambanivoalo any de zay ngamba no tsara amarana antsika azy raha azo resahany zay raha tsy azo moa de top secret satria ohatrany Ronalson zao hoe any Anjorbe de fantatry hoe aiza ny alehany any fa ho an'ny fitandrona tsara zany am'le resaka filaminana mila mailo ihany. Itsika nge faniry zavatra roa no ataotsika ny ray fanetanana an'le olona zany am'le firotsahana hiatrika an'le fifidianana fa itsika koa efa manomana ny olona hiatrika fiainana aorianan'le fifidianana. Zay zany le fampianarana ataonay mandeha io fampianarana ny olona manao trano, fampianarana ny olona manao andrany manamboatra vata fampangatsiahana, fampianarana ny olona manao plomberie, manao électricité, fampianarana ny olona manao asa tanana. Ny antony de fanomanana ny olona hiatrika lay fiainana aorian'ny fifidianana. Fa ny tena zava-dehibe de fanetanana ny olona koa hiatrika an'lay fifidianana. Zay zany de mbola manamafy any ho atsika satria io ny akaiky aza mirorosaina ny vahoaka fa tsisy fanonganam-panjakana eto ka izy teteza mihitsy zany. Tsy zany aloha no aza atao an-tsaina mihitsy aloha zany. Ny ao an-tsainareo de hoe fotoana fanaovana réforme zao de tokony soratra anarana ny latin'ny fifidianana lisy mifiditsika tokony araha-maso zay efa voasoratra any zay efa nanoratra tokony araha-maso zay mbola tsy voasoratra tokony fifanampiana fifanomezan-tanana ny ahatonga ny rehetrarehetra ho isan'ny mpifidy izay aloha no atao am'izao fotoana zao. Na mbola tsy manana candidat ho fidina anao na efa manana zay aloha no atao ho an'ny rehetrarehetra tsy fidianana antoko na antoko-pinoana na antoko politika na fiaviana na inona fa ny rehetrarehetra fotsiny aloha no entanina hoe andao daholy. Iaraka isoratsika de misoratra anarana antsika de eo tsika samy mifidiny atsika de zay lany no ekentsika. Zay ihany no atao ka dia manentana ny rehetrarehetra. Fotoana tokony itenenana aloha zany. Hanana candidat, hanoana candidat ny FLN. Tsy maintsy ka, tsy maintsy ka. Tsy aiza koa nisy mpanao politika tsy hanana candidat zany. Tsy hoe mpirina rehetra. Misy fanoanana candidat. Fa le candidat ho toanana fotsiny mbola tsy afaka ho teneninao hoe iza na iza le izy. Za aloha tsy afaka anoana ny tena. Zay le fanery fa de misaotra ny mpanaraka ny fandarana MBS hatreto ny amaranako ny fotoanako. Fa de misaotra indrindra fa de zay ny anako zany de zay foana mba tsy hanenenatsika de aleo misoratra anarana tsika de manara-maso ny fomba fanoratana anarana am'izao fanaovana ny listy ny mpifidy zao. De misaotra ny teknisiana rehetrarehetra misaotra betsaka fanery tamin'ny fanasana de mbola tafaverina eto amin'ny anjara manaraka raha ohatra ka tsy mandeha lava tongotra ohatra ny araka ny teneninao moa zany fa de mametraka veloma mahafinaritra ho atsika mianakavy de miala tsiny aminareo nangataka an'le kokoa fa tsy mety vitako mihitsy le izy fa de ao manaraka kapa nataoko fa de misaotra indrindra. Akasitraka ny ada atsika zava-dehibe ny fifantronana fifanentanana tahaka izao fizarana hevitra ihany koa fa eto de mbola miteny amintsika foana zay manaraka amin'ny fandarana aza manome karapanondro olona tsy fantatritsika sy hoe angonongonina any ny karapanondro de tazotazomin'ny olona any ny karapanondrotsika na adikadika any amin'ny zavatra tsy fantatra ny karapanondrotsika tena aleo mailo indrindrandrindra izay adevitra mandeha amin'ny endrika famitahana am'izao fotoana zao satria misy famitahana misy fisolokiana amin'ny endriny maro samihafa mandeha am'izao fotoana zao ka tandremo tsara manome karapanondro de tazotazomin'ny olona any manjara ampiasaina amin'ny zavatra tsy tokony ampiasaina ary mandeha any amin'ny lalakafa ny karatsika zany sy mombamomba antsika rehetra zany averimberiko eto zany adevitrany faharoa ny any amin'ny fokotany rehetrarehetra any de efa dinidiny io mifampiresahantsika ny amin'ny ananganana n'le comité de vigilance zany naiza misy anao atsangano ny comité mifahamailona hidinika andinika hisaina hijery anara-maso hiadevitra momba n'ity fifidianana n'ity fa zava-dehibe ny ahafahantsika mivondrona any amin'ny fokotany misy atsika any de etano resao asivo tendreo mihitsy ny hoe olona ray na roa na telo any amin'ny toerana misy atsika any hoe iza no tokony hiatrika an'izay
fifidianana iza no tokony hotendrentsika zany mba hahafahana manao fanentanana hitondra le anarana ho any anatin'zay lisy-pifidianana amy selere inanivo nyfokotany zany retraretra zany pitsopitso ny zava-dehibe teny ilayntsika zany de zay zavatra voaraintsika eto zany anatina fanamariana samihafa de zarao aza fihinana samy reny hoe député mamirabe ndriny zany aza mamihana zay zavatra azotsika ato fa zarao amy namana l izy miantso namana mihitsy alavilavitra any namana de atsoy somary mandany crédit kely tsika raha zay ny everitsika fa tsara zany hoe tafiditra dolo namatsika satria fanavotam-pireneny ty fifidianany ty fifidianana fanavotam-pireneny ty noho izany ny fisinao aloha ny anaranao vo marina ara-dalàna tsy misy diso ao anatin'ny lisy-pifidianana de efa zava-dehibe efa manao dingana lehibe ianao zany satria lay safidy zay lay fifidianana ho tanterahany zay lay ianao ao anaty lisitra zay de midika fa hiverina any aminao ny fahefana ary tombotsoany daolo be tombotsoanao vahoaka tombotsoan'ny olo-pirenena no tanterahana am'izay fotoana zay fa tsy ny sitrapony ny mpanao politika fa ny tombotsoan'ny olo-pirenena zay nge io edivantsika mafy io de hiverina any amitsika vahoaka ny fahefana rina inary marona mihitsy teny namana fanira zafy manatany zay fa mifandaritsika moa mitoy ihany efa tonga ao ny député Rastany dia iomana-kely eo ny namana fanira zafy manatany satria misy sary makomanina ao ambadika eo eo minitra vitsivitsy eo dia hiakatra eto ny député Rastany zay vao fity tamin'ny alalany tiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany faharoa ary de mana ny zavatra ambara tokoa izy manoloana ny raharam-pirenena. Izy ty moa le tenin'ny président Marc Ravalomanana hoe mailo de tena mahafoaka be iny fitenenana iny satria ao anatin'le tontolo-pifidianantsika am'izao fotoana zao zany hoe aty amin'ny tontolon'ny fanomanana de tena mipetraka tsara mihitsy zay hoe fahamalona izay satria raha ohatra ka nisy ny atao hoe tsy fahamailona tamin'ny fifidianana tany aloha rehetrarehetra tany am'ty indrem-pandeha ty kosa zay navotany aloha tany tsy tokony votsony ary am'izao fotoana zao efa hita be mihitsy eny rehetrarehetra eny zay amariny ny fitarainana etseroa fa misy ny tsy fahatomombanana avaizany tsy fahatomombanana inona ny mahatonga ny tsy fahatomombanana resaka lisy-pifidianana zany tompoko tsy tokony ho problema mihitsy zany karapanondro adika ave de ho problema de eo zany ny fandikanan'le izy fa rehefa tonga ry any am'le lisy-pifidianana ry jerena any am'fokotany na diso na tsy ao mihitsy ny anaran'le olona nefa le olona efa nysoratra ry zany foana no miverimberina amin'ny ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana zany de fa hita zany hoe noho izany anton-javatra rehetrarehetra zany de tsy maintsy mailo ny rehetra ka aza manaiky mihitsy raha tsy hoe ao anaty lisy-pifidianana ny anaranao satria fifidianana aloha fantatro ny vahoaka malagasy akoatran'izay aza resahana ty mihitsy zany aza resahana nyvahoaka malagasy hoe zao nkajy mety zao ny endriky ny eto Madagasikara sy ny sisa fifidianana amin'ny fantany satria izay no lazainy ny lalam-panorenana fa io koa tsy tenitenenina fotsiny hoe fifidianana anao fifidianana amin'ny 2023 efireto mantsy ny lisitry ny firenena manao fifidianana président république aty Afrika am'ty 324 ty Sénégal mbola anao koa fa voalondohan'ny 2024 fa isika malagasy ao anatiny efa soratan'ny olona any fa de io moa zany samy andry le tena hoe date officialy any rehetrarehetra fa keto aloha de 9 novembre fantatry ny rehetrarehetra ko ny seniny te hitenen'izany eo ka dia ny ACC koa moa tsy hoe naninona na nanina fa de hoe io zany fa le officialy avary amin'ny gouvernement ary no tokony tsy hoe tokony fa zay zany no izy de zay no mahatonga antsika am'teny hoe tsy maintsy mailo io resaka karapanondro tsaripady io karaka ny teny namana faniry hoe sao de adidika ny olona ry ny karapanondronao adidika ry de misy olona tonga de atao ty adika ny karapanondro aza mena zavatra tsy fondé zavatra tsy azo atoka dia mailontsika amin'ny karapanondro
tamin'ny fifidianana farany teo ny fifidianana président république farany teo tamin'ny 2018 nga tsy hitatsika reny karapanondro be deaibe nisy nanaparika atao ambany tetezany tanjombato reny fa inona koa zany fa inona zany ahoana ny karapanondro no miparitaka ery ananina ry misy an'izany hoe tena hoe misy alaina sary de hoe atsary koa nisy an'izany a tany rehetra nisy zavatra nitranga be deaibe ka karapanondro tompoko dia saripady averiny indre-pandeha ny karapanondro dia saripady reo fontany resaka amity zany hoe le momba anao mihitsiny zay voalazany karapanondronao zany anao soratanary any amin'le resaka lisym-pifidianana io de enao io tsisy afa-tsy anao tsy mahazo asiana diso zany kanefa firy zao ny diso dia zay le hoe mila mafisina tsara ny fahamailona fa ny zava-dehibe de ny hoe ataovy zay maha ao anatin'ny lisym-pifidianana ny anaranao raha ohatra ka ao atsy ao le izy na nisy diso de mandana makany amin'ny fokotany soraty mazava tsara mihitsy rehefa tsy mahay manoratra le olona de no manoratra azy fa de hoe io ny karapanondro zavatra adika zay ny fanamariana namana fanira zavo-manantany ny karapanondro zany dia saripady ao anatin'le fimana fifidianana tao vetivety reny aiza daholo moa zany le firenena hanao fifidianana am'ty taona ty ay reto zany le aty Afrika aty Afrika io enina le izy Nigeria zany tamy février efa vita nisy wawawa ihany mbola tsy de milamina tsara mbola tsy tena milamina Sierra Leone zao manaraka eo amin'ny volana jona de manaraka an'io Liberia amin'ny volana oktobra any amry zany mafimafy koa niany de Madagasikara ozy volana novembre de RDC ty le tantara amin'ny décembre fa i RDC io zany de tena misy seni koa any am'zareo zay manko le tiako ataolavana rehefa avy eo ary io tena fosotra be mihitsy le seni io any amitry zareo satria any RDC zao mbola miady satria le kamatsy aty Afrika samy manany kany samy manany tranga zany seni zany any RDC mikarakara ny fifidianana ny azy atsony hoe commission électorale nationale indépendante mitovy any ety amitsika tena mitovy mihitsy fa misy ndray tsy CEI fa mitovitovy am'izay ihany CEI indray any ao Côte d'Ivoire le nisy gidra tamy 2020 izy nanao fifidianana farany teo fa le gidragidra le tamy 2010 le Ouattara sy Gbagbo iny de CEI commission électorale indépendante ny any à Côte d'Ivoire zay tena nisy gidragidra be ngamba tsy ho vitatsika am'ty ny fanazavana ny mbola misy farany fa 2024 de ndraso aloha de Gabon zany ohatran'ny mbola tsy fantatra hoe ahoana di Sénégal amin'ny 25 février efa fantatra ny Sénégal 25 février 2024 ny tsika mbola tsy tena officialy zay angamba eny influence ny moa zany raha sireo hoe hisy le fifidianana fa zany nge zavatra fampandrina drisa fa mifatatsika ho de zao mamoaka an'lay didim-panjakana ny eo anivon'ny gouvernemanta zay ny tadiavitsika de mifatatsika raha ho candidat io filoham-pirenena io de baibay io amin'ny septembre zay mifatatsika baibay io amin'ny septembre 90 jours mialohan'ny élection ihany ko nivoaka ny décret ny convocation des électeurs farafatarana dikan'izay zany raha manana honnêteté zany le fitondram-panjakana raha tena izy hoe amina tena hoe lalao madio ihany ko tsy misy takla tsy misy lafin-javatrafa tsy misy trisy sinsisa tsy sakamely de avokay valide le daty satria zany no miantoka ny aina ny fifidianana io mahazava ny teny rina teo gidragidra nge ny any Kenyatta hoe Uhuru Kenyatta sy ry Raila Odinga fatatsika tsara zany adevitra any efa nentina teto amin'ny fandarany zany ny tany Nigeria tany saika nisy nanahirana kely ny tany Nigeria tany zao any Sénégal crise tsy Sénégal fa any RDC crise préélectorale ny any fatatsika tsara ihany ko le ketriketrika be nataon'ny Joseph Kabila le saika mbola hibrige firemy mandat de voasoroka iny de Félix Tshisekedi tonga eo namboariny Tshisekedi ndray le seni am'le reviny le ampandany azy zay le zavatra mandeha ary mitovy dika ny zava-misy aty Madagasikara de mipoka ny crise poka ny ady any RDC am'izao fotoana zao tsisy fampidirany koa aloha zany am'le zava-misy any Soudan
le adin'le général anakiroa bon bref zay zavatra zay moa zany tsara ho fantatsika ihany hoe misy zavatra tsy milama ary zay mahatonga ny expert ny Nations Unies miteny prévention ana crise ty fa tsy milama le Madagasikara zay mahatonga ny robinet tsy misokatra io avy any amin'ny PTF de miteny le mpanohana le fitondram-panjakana vita amin'ny fanjakana nge mikarakara an'le fifidianana kefa renareo teto ny spapa meko 441 milliards d'ariary nge ny subvention telo volana nandaninareo azy menany jirama ka hoany nareo tsy ahita 140 milliards d'ariary anaovana fifidianana fa resaka fotsiny io samy kopy fa mody mitapy miaraba député Rastany ary aloha de za moa tamin'ny heriny tsy tety député Rastany satria tsika mizara andraikitra nareo tany Sofia miaraka tamin'ny ekipa de zay ndray niandry tanàna avy eo zay ndray tany Antsinanana national Rofo ianareo ndray nanao ny asa samihafa teto an-tanàna teto tamina fionana marobe député Rastany arabaina aloha satria anniversaire anao nge tamin'ny lahady tovy anniversaire ny zanako vavy de arabainy député Rastany aloha zany de tonga eto ndray amin'ny fandarantsika misy zavatra mbara maromaro akasitaka tompo sotranao amin'ny firaritso nefa alohan'ny resantsika sinao de tsy haino miarabantsika tena vahoaka malagasy na ny toerana na ny ivelany zay manaraka nyty fandarantsika ty de arabaina daholo no arabaina madinidinika arabaina re tompo de ny fiainanako mo tantely amam-bahona misy ny tsy salama misy ny maty misy ny falifaly fa de tena angatahana amin'Andriamanitra sambo salama tsara daholo anareo zay manam-paholina mba maheriza fa zay ny lahatra Andriamanitra eto tany fa tena maka-heritsika mianakavy zay ny fiainana de raha mbola velinaina aloha men'Andriamanitra ny aina de tsy motsy manao adidy amin'ny vady aman-janaka amin'ny firenena de zay ngamba ny teniko de ataontsika molobolany de ray manodidina daholo ny ray miarahaba daholo antsika mianakavy na ny eto toerana na ny jovelona zay rehetrarehetra manaraka an'ity de makasitraka tompo député Rastany aloha tsika resaka an'ity zavatra tsy mampimetsony le izy fa mahasorena ndraindray mieritreritra an'izy satria efa zavatra nentina teto le adevitra ary tsaroko tsara enao mihitsy nitondra n'ity adevitra ity ny 20 isanjaton'le lalana zay lazaina fa amboarin'reto olo reto de tsisy an'le évacuation d'eau tsisy an'le canal tokony varinan-drano misy an'izany mihitsy ery Ambomanga kely ery ohatra sasatra amboarina tapenana foana le lalana nefa tsisy an'lay andehanan'lay ivoahan'le rano de le rano iny mamotika an'le lalana misy lalana voanamboarina teny boribory tany faharoa teny ary tena nanaovana hetsika be mihitsy teny atapinambopo teny raha ny fantatra zany niezaka mihitsy zany tsika député Rastany nitondra sary fa raha ny fantatra am'izao fotoana zao de simba sahady le lalana io izy io zany zao afaka miresaka am'izay député Rastany mitondra fanazavana am'izay mety ahafahanao miresaka ity zany satria raha-mbahoaka tony volam-bahoaka no lany tamitony tena eny toatsika hoe efa noetiko kely teto any tamin'ny heriny fa tsy nanam-potoana zao ko moa betabe ny fandimpiasana eto tsy manana afaka ataoko 30 minutes atsika de fofoizina ny zavatra io no tena mamparary fo mihitsy satria matoa no entina voalohany de mampalahelo satria volatsika firenena malagasy de lasa rena mivaravara kely tao rena Madagasikara za mieritreritra hoe atsika manana école langizabe ny polytechnique momba ny travaux publics de aiza daholo ve zalahy reny ve de tsy maintsy sa fananina sa rehefa mami marché menandry zalahy kamakama tena hoe tena tia kamaka ohatra zay mako ny namana faniry ny sekoly iray polisy bâtiment polisy manarapetra sekoly mbola tsy vita akory de afa mitritra olona tsy nianatra akory tsy nanao afa olo izy tena tsy manana fotoana fa manaraka tena mahita betabe tany amin'ny aleko tany misy sekoly manara-penitra manara-dalana daholo moa izy mako hoe tsy avelan'ny président fa iny amin'ny lalana daholo mbo hita mivoaka fa tsisy misitrika ny nanana de hitapoky hitam-pirenena de noho izany ko TV afa ny tena teto tena ny tabataba nisy ministre moa promotion teny politique sady député tamin'ny premier mandat izay nalana teo ianao olona mafatako olona intelligence sady mahay ahoana ho any ekenao an'ity fa de tena tsisy le alohan'ny anaovana lalana tompoko de tena fady amin'ny lalana efa nazavako teto de ny rano
ty zany zao le avaty andohany manoseza ho any am croisement makany amin'ny Smaps Bellevue io zao de misy rano be da be le de tanao le de centre vers centre le avery amin'ny université varina mindolo ny any rehefa fahavaratra de maninona la alohan'ny anaovana an'io lalana de maninona ranambarina aloha hitanao tokony isy canalisation na dalo kely manary le rano makariamanitra Césary fa de tsy nijerena zany de tonga ty tena saromana fotsiny am'izao anka vo telo volana angio lalana io vo telo volana tetotsika ny tenenitena io pitsiriko ny voamasoko amzalahy so de pitsiron dralahy koa zalahy misetrasetra fa tsy fiteny zany fa tena io izy io fa miverina tabataba tamin'io io mandamy volam-bahoaka fotsiny lizy fa maninona ny mba ambary tsara alohan'ny anaovana tsara aiza so misy na considérate zao tokony misy io zao lalan'ny olona be da be tokony misy canalisation de misy dalina sarina de ambany ao ny rano misy anarina rano fotsiny creux kely eo ambony na gauche na droite azonao io tsisy lanana de zao ny arabe eto Madagasikara ilazana hoa 80% de sady arabe tompoko no renin-drano mandehana antsika raha makany Tamatave mandeha antsika raha makany Tuileries fa de rano lasa ohatrany tsy mizoereo mahalala azy tsony nefa raha fa tsaly trafic angeza be aminataona azy io de zay nataoko raha fissure kely io raha misy fissure sy ny tany de any amin'ny couche de base de potika le lana de zao nefa rano de zao ve de mba rariny zay ny hoe navenako riamantoana tena mitabataba oringa ministre oringa lehibe ny tanàna mba jerivo re lisy fa tsy ihany de re ambony moa tena jereko iny satria alohan'ny anaovana lalana hoa ty ihany ny rano manorika fa mandava-taona mba sevo le canalisation jerivo ange le ary ambony koa le tapiakarana ambopo izy de le medina makany izy rehetrarehetra le natao lalana vo 3 mois reny zao veranga vo lalana vo natao tena io poko tena troy vato aho izy zay ny anamboka eny ambopo zay tsy nalalana io tena tsy mamorona angarastany fa tena zao ny lalana fa tena telo volana io zao ny zavatra ataonareo ry fanjakana de jerivo mba sevo za zo angataka fotoana ministre hoe mba jerivo tsy tabataba sekakapanao gazety rehetrarehetra de jereko ohatra tsy mety zany fa aloha ny tompona andraikitra mihitsy nijerenao mba mena hevitra hoe fiaraha-miasa hoe mba jerivo raha ngatovina etude nareo olona tena matoa ministre olona ka cerveau daholo le tolo le tonko tena cerveau zao ve ny cerveau tanao ny lalana iny tia nataoko intsahan'le olona iny asivo canalisation iny na tena hoe dalina any ambany amin'ny fotsina raha tena fanao ohatra zao makaselo ouverte lizy satria le rano hatrany ambony any ny kapitena hatrany amin'io de tena kapitena izy fa nanisy kely any zareo fa tena fanteneko dalina kely de naseny bus de inona fa tsy kody vafy any lexis fa raha nataony aselo ouverte kely igny azonao de mibus tena mikorina ny rano de tsy lasa any amin'ny arabe ny fofady de jerivo tout le long ohatry zay kio midina makany ambolokandrona azonao io lavabe de jerivo zao manjoa lala tena ngamba manao bravo azy olona tena mbo tsara sitrapo tena hoe tia tanindrazana fa tsy hoe olona mpanao politika porandrareo de indray ny rastany fa tena io voanandanina telo vola ary loza tamin'izy namana faniry tao anatin'ny portion na 500 metres tsisy ary 400 metres tao anatin'ny 5 mois nanaovandrala azy tsy afaka niakatra ny tôbila ambota azy aty ambany avy de mipetraka misy marary batanany sary eo tena sorena sady ela ny crée embouteillage crée zavatra tena hoe tsy mahafany raha manao so sa raha tamin'izah mbola nanao entreprise taloha raha za manao ny lalana fa nanao lalana taloha tsy meko atao koa raha miasa andro manalina tapabolana raha miasa amin'olona tena circule be olona ohatry zao koa tokony travaux de nuit nanaovandrala azy manana projecteur be miananana fa di sady tsy manao an'izany tsy mirespecte anay tareo ty lavaka be sady tsy mirespecte an'izany fa de andro atandro de hoe nanontaniako fa manina hoa tsy atao any atandro de misy vibration fa sao de manimba ny tran'olona nga na atandro na hariva toko mitovy any le vibration amin'ny ana fa tena question bety de terivinao fiscalisation de manaraka hatrany ambony any zany hatrany fiangonana katolika rano ohatra mahazaka mihitsy mivery amin'io rehefa fahavaratra de zao izy misy rano permanent le olona reny tokony reny loha alohan'ny anaovana tokony reny ny solution avana hoe namboarina fa tsy hoe mamiteniteny foana eto fa tena mampalahelo hoe era Madagasikara tena ohatra zao koa io fa nazaka dradradraky ombeny am'bekeo ny Tamatavy itaka isaka amin'ny mandeha de zay nataokana hoe
pitehana volarana amina miliara lany fotsiny tetehana de mipetraka nefa zona misy orana be da be iny fa maninona hoa raha atao beton atao varime de tena 20 taona tsisy manao taona fa de mahagaga hoe tsisy business hoe sa tsisy anaovana mahotsy ny zalako moa fa tsisy mety anao koa ny entreprise namana amresaka be da be voafitaka tsy mandovola le fanjakana 320 be da be ho amin'ny maty be da be ny zavatra be da be de ahoana ozy izy nanaovana somatsiko tsy vola tsisy vola fanjakana tena fandraika vola ve ary mahagaga Nicolasiana le pempendra la ny sozia fa ny malagasy de na hofaty eo ary anareo manakafo tsy andohanareo de ahoana io nge fa nazavako teto tamin'ny heriny mbola lany be da be satria raha le manao marché reny mety presque amina milliard ataoko hoe 1 milliard de mbola io alohan'ny anaovana marché misy tena caution de sommation raha ataoko hoe 1 milliard zany 1 milliard ataoko 200 000 ariary zay moko le marché raha anao no mbola misy vola alohanao mbola misy caution de bonne exécution de caution de garantie azonao raha tampatra izy ireo tonga anao de mandoa vola eo amin'ny eo amin'ny ataoko 200 millions francs 200 millions ohatriny moa zany raha franc eo 40 millions ariary vola posinao zay alohanao alohanao vanao le asa de nefa le volany sady afa nandoany anao lalana fa volany fa mihitsikatsy ataony karana masaka amin'ny manao bonus masiny sy zavatra rehetra sy ny mpiasa rehetrarehetra mametrana vola mibaky anao de aiza rangambo avelona le malagasy de zay nge mahagaga kely azonao mahagaga kely hoe sokafana lala le lananao godana tiara zavatra kely eo ambopo négligeable faran'izay minimum tsy hainao misoroka azy lalana godana no tetateta ohatra famberimberenao tena tsy mia tena hoe mivolan'olona ary tsy voalohanao maninona raha ohatra navela le lalana godana ataovy tsara le tamatavy ny ao an-tanana aloha ampiakanjona tsara azonao fa ny ao miatina akanjonao tena be rovodrovotra moa ny anao manao costard nefa zatra tsisy ny ao anaty tsisy ohatraohatra zany ty firenena dina koa moa le hoe tsy manao politika tsony izy izyna raha tsy vita io andraka zao tena mbola zangy nantalitany foatra mbola terasma fotsiny atao any pasipasika de ahoana de mody sokafo na avy sokafo io koa le téléphérique le fatimbio mody ao nosy eo mbo mody atao hoe manao zay nge netandrana manao le fitondrana atra fa diverse tena fahalalako azy sady tena misy business zareo anaovana décaissement izy amin'ny volany amin'ny ana de io no entina kely entina ty mihitsy nitondrantsika ohatra député Rastany ovakitsika le izy faly nalefako tany aminao farany teo iny mikasika an'le autoroute zay nresahanao zany mba tsy isika no miresaka azy izy Madagasikara izy accent kely fotsiny faly une autoroute construite dans la précipitation zany eo anatin'le fahamakana zany no anamboatra an'lay autoroute vao niteneny député Rasta mihitsy le izy teo les chantiers aussi de l'autoroute entre Antananarivo et Tamatave avance vite un peu trop vite aux yeux de certains, en particulier les cultivateurs qui voient leurs rizières détruites sans avoir été prévenus et encore moins indemnisés. Mbola miady nge am'izao fotoana zao ny tompon'ny tany sy ny tambary mandondona amin'ny aménagement de territoire, mandondona ny travaux publics satria mizara roa izy le vola eo ambonin'le tany misy anjara ny travaux publics no indemniser an'le olona. Lay tany amin'ny alalan'le hoe titre bonne cadastral sy ny sisa indray ny aménagement territoire amin'ny alalan'ny toposiny domaine tokony ipehana azy mbola tsy indemniser le olona am'izao fotoana zao tamin'ny volana novembre député Rastany no nilanceny tia autoroute ty de nambaran'ny filohan'ny république rehefa nanao an'izy tany ambolo talata ny volonondry fa hoe ho indemnisena faran'izay angy anareo fa lasa le fotoana mandraky ty ny androany de miazoazo eo ambotrolo mahitsy kely miodiny eo le tany zara fa misy 20 km vakitsika kely nge sombole izy faly miazoazo zara fa misy 20 km de efa namoambola amina 1000 milliards le izy zay le tenenina hoe décaissement de mba mody manao fihetsiketsihana kely mampime le samy Creta le orinasa égyptienne de mitondra an'izay kely sisy de ho zavatra be
de sur 260 kilometre zany hono tsy maintsy ho vita melohan'ny farany taona 2023 ny 80 kilometre ka ity raha lalany erian'ny député Rastany tsy hainareo manao azy 500 metre tsy hitanao ny solution kely efatra 10 volana moa manao an'le lalana député Rastany bolana kosa aloha efa bolana potika sady le izy telo piaratra tara maratsy sy zavatra antaniana amponinanam-popo hoe fa tena mahatsirava matoa ny tabataba tena tra marariny fotsy adidiny solombaboaka mihitsy no manaitra zafoka malagasy olona patondraka za aloha tena mipetraka azanao hoe tena meka azanao champion filoatsika champion za amin'ainga sanoa hitanao le trophée azo ny farany lainga dolamboarina regny izy ny tena champion lainga mody amboarina io amboarina firy ny promesy leranga io tena firy tsisy tanteraka de hoe losika izy raha champion fa tena fotsiny fanesondralany ivelana fotsiny menanao izy raha lalana ve raha ohatra hoe tena eran'ny Afrika raha jerena ve jereny Paul Kagame ary Rwanda infrastructure nanalana naonany tsy izy nahazo fa ty amle tena any amle tsy nanao tena nampiesona misy le hoe rajona nanarina hoe mampiesona mpitona teo fa ty mbola zokiny tena enjana tena mampimety tena ensana tena mana de adalamy malagasy izy iolo izy io ka tonga de tonga fifidiana antsika député Rastany aloha zany dio izy io de mbola tsy menatra fa mbola anisy candidature fonany izy hoe ohatra de inona loatra re nisy ny telo le solombavam-bahoaka zatsy tony nanarana ka raha tsy Katmandanga vo hita ny asany tanao iza ny andro alo Katmandanga atsika zany fa mety ho faty raha zay zao fa oempolo taona mbola plisy valopolo fa mety ho faty Katmandanga vo amokatra le pre iza ny andro anao zay tena mipetraka anao hitanao le lalana tobokanao le izy na amin'ny lalana fa amilena atao vokolo ny olona io niany raha tena fitoma tompoko Rastany tena tiany expérience hitany ary expérience le olona toanako za tsy manao taona amin'ny président Ravalomanana hitako fa tena enjana izy amin'ny famonena amin'ny rehetrarehetra tena telo taona Madagasikara zany tena fahafazy maximum tsy manafatra vary fa mivarotra vary ary vita lalana tirivo ny lalana io de adana zay le tamin'ny anavarotra de le malagasy le tena olona ingrat mihitsy le izy ahoana raha ngaty lalana 4 kilometre ato tsapana anao ato ina moa izy teo Ambondromamy tonga any Deko vita ny Andriamatofolo tena moderna sy lalana de tinga champion manino lalana vita président teo aloha ary tsy vita ny réparation afana fiteriko tao tsy amirina zany tsony potika lalana tobile miatra be da be ny potika any an-tany vita ny président ary tsy vitanao réparation inona tsony aminao fa tena tsy fatako tokony mbo nanao anao raha olona favokia mbo nanao 3 fois na 4 fois misy an'io koa anao de tena mpiafan'ny olona nazara mifidy anao fa ianao ve mbola tena marina mihitsy le tena hoe mera Katmandanga izy mety ahavita ohatrazay raha vita ary tena mahary misaina mihitsy le olona ny tena azy hoe aloha Katmandanga izy tena mbo mamokatra iandrany eo ny olona ny fiteny eny ka ny lalam-pandrenana nge mandaray aza voziny zany hoe deux mandat zany kaikena indroa zany député Rastany manahoana aloha ny endriky mifanetana na raha-pifidiana ao anatin'ny lista any boribory tamin'ny faharoa satria ny ekipanao ianao ihany ko ny vezivezy nidina teny fotony teny nisy fotoana ihany ko nidina teny ny Filomarka Ravalomanana sady miezaka ihany tsika zany raha mbola misy zavatra tokony resana ho an'ny mpony boribory tamin'ny faharoa aloha zany ao anatin'izay fotoana fa kaiky fa fidipidintsika ihany io le fitako anao hoe le tao Ambatoroka le za ampiasona mihitsy teny tao foibe tenao io zany mbo capitale kely ny arrondissement de tena le aparitaka fotsiny iny ny boky de samy mijery any azy eo tsisy olo tena seny tsisy olo tena président fokotany tsisy ina fa de bordel hitanao raha ohatra zany hitanao hoe efa hita hoe ataovy zay gafy tsy tena hoe manao buse mapetely izy fa hoe tena mety misy mercenaire vity ny anaran'olona tena fahidimy isakany any sangety efa vity fa tena tsisy any loza de nidina tao mbo vienako le mandeha teo Andohamantsesa de tena ndasana amin'ny vakiny zareo fa azo vakiny hoe analaiky sara ato boky 5 tsy azo vakiny éligible de aza jerena anaty io za angalatra farany zay zokiny deto tena tsy mandeha zay loany tena tonga tsy azo vakiny tsy azo vakiny nefa impression io efa impression de aiza momba andeha andraha raha fa tena kivy tena teko hoe kivy asinao de ozy ianao nanoana fanetana tamin'ny teo aloha ny anay 53% tena sako tena fa mipetraka ny tena mbo nianatra fa
de za rehefa afaka kanindray manaraka amin'ny président Ramanana kanindray mbo manaraka ny tena hoe mbo fiveloma fa presque manaraka amin'ny président foana za sy ny ankizy nanoy fa tena fa niakatra hatramin'ny 61 73% am'izao am'izao au lieu de 53 tena manao ny ankizy hatramin'izao amin'ny sabotsy raha no remerciement amin'ny ankizy ny asa fokodima disdima ny vehivavy sy ny misy olombo fidy misy olombo fidy asinao de tonga de mbo miara manao kely ino mo briefing manao kely hoe ahoana daholo taiza daholo mbo anasasy fiarahana mbola misy kely hoe inona ndray stratégie satria inona tena anomana lizy ato am'le alatra be andry zala ato ny tena za fa manomana ny ekipa fa nampitandrina aho efa vonareo zay tamin'ny lasa 2018 tena za mampahatsikely tena hitanao na voanaina isy ianina no tena be ny adala tonga tena an'izy hoe raha tratrany de mondy ozy mialatsiny fa averina kely eo tantara fa telo ozy zagasy zay na raha voatratra mangalatra sy ny tany tonga de kotroako izy ka iny nataon'ny adala de inona nzao azy hatramin'izao izy mbola tsy haiko mandreo tsy tena ny tantara ary amin'ny ty mbola pira tsy araiky tsony mahampitandrina ny olona fa tia nenefa ianao ny organisation nay zay amin'ny fifidianana any organisation ny momba sécurité momba nyzany rehetrehtra zany satria za tsy lany député Tompopo raha tsy tena hoe bien organisé daholo ny fitena hatramin'ny atsipriny hitany daholo ny anao fa zatra zay fa tsy nanana olona kely ny lehilahy hafa naverinako tamin'ny herin'ny teto tao hoe tsy adana sy riandao amin'ny mandry eo maditra olona teo nahazoany kely vaty fa raha tena podro mihitsy lizy fa tena zay lizy fa tena ivoaka kely zay naverina koa momba lekizy fa tena aza fa mandeany miteno efa tsara be aloha zany misy telo amin'ny fitopolo isanjato tena mitelo mety hiakatra izy tena anao stratégie ndrainy ahoana mouvement antsika jerena le olona satria raha mifidiana ohatra isanteona zany lazako anao hoe ohatra azonao ohatra zao fokotanina andohany anto de avory daholo le jerena le olona foan'ny anto fa misy telopolo fa araha ty de jerena daholo eo amin'ny bureau fifidianana jerena le olona le ana fitiniva le hitanao le doublon tena bantsy eo de tonga de arahana maso mihitsy hoe aiza de mbola miverina izy zany tena programme eo fa tena hito raha samy manao daholo tsy maka izy io tsy ampahafirin'ny omponandrasana io za aloha miteny misy fahavononana be miboribory tamin'ny faharoa zay tena technicien fa miorganiser any rehefa mitondra asa goavana efa programme daholo tompoko fa tsisy ambakanaono tena fitenenany ty olona samy mitsolon'ndre menaka mobility izy zay araony anay ary aloha miady mifamono miady amin'ny rariny tsy zay mady tena hoe tsy miady fa zay ataony ozy lozy any ambanivohitra ahoana i président kiso efa io aloha ny eo hoe azonao tsy anao an'izay tsony fa miady satria aloha miady tsika amin'ny rariny zay miady ataony hoe Katmandao faty aby raha mbola io mitoy tena mianao fa 50% maty daholo le olona zava-dehibe zay fahavonona miboribory tamin'ny faharoa zay amaraparana azy député Rastany ny zavatra kely mba tsaroko tamitsika tamin'ny Menabe tany ianao tsy nitsahatra mihitsy ny teny mahita an'le tambara zay tena hoe mamokatra le Madagasikara tena metanetana ny fony député Rastany mamolo le malagasy ary midadasika le velaran-tany mampalahelo anefa betsaka ny malagasy mato azy am'izao fotoana zao hitantsika amin'ny tambazotra sosialy ary betsaka ny malagasy mamoy fo mamono tena député Rastany ianao manana clé manana le traika efa mpambolena manana le fanantenana lehibe hoe kapoka ny Filomary Karavalo manana io efa maika misy député Rastany hoe amin'ny fotoana tongava ny Filomary Karavalo me manana eo amin'ny fanjakana rehefa tonga zany fotoana an'izany tena iainga le Madagasikara amina tontolo fambolena aloha mba zaraina ihany zany satria za manko tamin'ny heriny tsy teto fa ndresaka fambolena ianao nanaraka an'izy ihany andalana teny namana faniry tena naharary sady manana rary ny foko vokatra ngerangaty zany tany zany raha zany fotsiny irigena mena masom-boly tena tsika Madagasikara hoa tena eran'ny Afrika raha amin'ny tany valarina na any avaratra na any atsimo na alaineny tena tany re tompoko ary misy reny hafa le hoe tany maina fizy misy reny rano azo sotomona azo ambany ohatra ny Dabara zao de maina nefa tena raha irigena misy tany be da be masaka be tena mivary tena avy be nefa mbola misy tany be da be mipetraka de tena hita hoe
raha mba tena mirona kely hoe arina nge le fatomby ty le 150 million anaovana parazy fotsinyteleférika anaovandra business tsy fatako raha i fotsiny fatomby na projet natao fotsiny hoe raha tena androsy raha ngaty Madagasikara pour le moment tena zavatra voalohany indrindra raha olona intériza raha mpitondra ataovy vokiny olona ataovy manondrana vary Madagasikara ataovy mamboly ary ozy ianao nany tamin'ny point clé za moa izy anao toka ingénieur en travaux publics ako azinao amin'ny ihany fa tena manana tsika tena hoe hitatsika dolo satria vanena matatsa za mamboly za le nazakanao tena lazao hoe zay nizarakan'ny olona mamboly amina seka tsy tena amin'ny tanindrazako sy tena fa mamboly amin'ny cinquantaine de tonnes za isa-taona misy vary be da be de honany tsy avitra azinao zatra clé fotsiny satria mahatonga mamokatra be da be ny olona manodidina azy mampekatra ao am'le point clé teniko zao misy le renirano ataoko hoe renirano manadonongeza be iny raha manao barazy amina million tsy vitako le raha tsy fanjakana fa barazy pois nanaovako azy azinao barazy pois zany vidina ny gony de vezina fasika ao anatiny ihany dinina tao de toaka de lasa ndrano za manana moyen trongisiko eo bila amin'ny hectare mihina mahazo tsara de zao ary ny tena raha ohatra ka tena hoe raha tena miaingeo tena hoe ty ngama tena point fambolena tsy resaka be tsony mbola tsy niteneniko ty raha tena alohan'le fambolenantsika de za ihany izy hoe apana voalohany indrindra aloha barazy rano fandroa masom-boly fanotelony a vola fanefatra formation de dimy izy le point clé izy zay nataoko hoe rano barazy rehefa misy ny rano mamboly anaovana barazy de misy vola rehefa misy vola masomboly zay nefa fanotelony de tonga de le financement de zay efatra formation reo formé olona satria raha ty tany ty zao misy tany onaona inona vary mety eo inona zavatra mbola asina misy produit anaovantsika tsika manana mpianatra ny agro mamokatra tsara ty ndray rakotra ny rano rely izy maninona tena tao trava io mivary tanety zao no tena idéal eto Madagasikara satria mivary tanety zona cyclone misy cyclone eto amitsika be da be cyclone raha cyclone fotsiny mandrondra fa tsy mahatsony any tanety tatsafa vokatra be trava io sivy zezika sivy masomboly de moyen ty hitanao le moyen sivy tena mécanisme le izy azonao so nke tsisy tsony fa osym-pangarotsy ny tanany ohatra ny kofa manga izy zao mbola ve matériel papahoetinao rehefa tonga ny floa satria ty tsy mahay azany tsy mahay azany sika lafa vararalazany o raha ngaty miteny rotony tsy aza miteny za tsy tena iny tsy ohatra ohatra hoe sanatry izany de hoe man fa nitanao kofama o tsirabe kofama exemple akeka kofama zany centre de formation agricole ao masina fanaovana fiasana labo ao masina fansiana ao masina fanaovana trax rehefa anarina tany ao fanetsana sy ny tariny raha ohatra ny fotsy isaka amin'ny 22 raison natao de fa afaka amle problème le za hoe zay le hoe financement le tena hoe matériel azonao le point clé le omba mahavita amin'ny hectare be da be tsika afaka mamboly voanjo tsika afaka mamboly i zavatra be da be anaovana menaka amin'ny hectare afa mamboly soaza ohatra ny andrefana makany Morondavy iny afaka miretraretra tonga de ao le izy mora be za zao raha nanova nanarina tany nanova thème particulier momba ny trax azonao 4 millions ray andro izany hoe ohatriny moa zany 40 000 400 000 ariary 800 000 par jour nefa conformément le amin'ny fanjakana sy ny tany ianao miatoka ny carburant de tonga de ataony 1,5 million zany hoe 300 000 ariary tanao tonga de manampy be le tatsa sady mahavita ny quantité anao mbola rehefa tena marina koa mbola mitafika koa tsika am'le solika be ary alainatra reny mbola miana ny solika tena mora pandrosoana raha Madagasikara za tena miteny tsy resa be fotsiny za sa manao pari mihitsy efa mendra vary moa fa ndresadresaka ihany tona raha président Ravalo tena za samy tena anareo olona tsy manao pibo telo taona ho io tena telo taona io fa tena be da be zara mitsiritikofoka mafy ina reny ataony azo aprevena zany malagasy zany fa volamena mbola tsy teneniko azan-dranomasina mbola tsy teneniko ny abakabaka tsy tena zany mbola manko fotsiny regny fa ty fotsiny ny fambolena fotsiny de afaka manondrana vary azonao afaka manondrana menaka afaka manondrana rehetrarehetra jerivo zao lalana nyresaka ny lalana ao ana tsirabe mbola hiteny so ndraraka ty pom misy tena kakoteko ka
200 camion izy de ronjato minimum zao sarety sisany makany fandrina makany sondra makany enany zay sisany kely mitaty rano ihany de makatetsy sarety sisy lalana tokony amboarinao voany vokatra zany fotsiny exemple ataokanao vakina karatra tokony avoaka ohatra fotsiny tsika tokony zahatra lasa lavitra be fa tena or vakina karatra tonga akany koa mbola hoany amin'ny ena manetana fa de hoany amle 20 io zao fa natao président Ravalomanana hoe atsika mamokatra be ny rontsy ny tany efa nalefany aéroport ao dakany edika maty fotsiny ao noho ny ana tsisy boka nefa faiza izy ohatra ny any an-tafy kely zay amin'ny président Ravaly ohatran'izay vao tonga le hoe ohatra ny any mia misy ny tany raha président Ravaly de keko fa raha ty filoty champion papier tena enjana de le fanetanana angamba amin'ny sabotsy miomanareo any Antsirabe zany congrès partra amin'ny 20 volana me za olona vakina vetso any fa tonga avy andresy lahatra atsika fa so de mbola misy verivereny ty fitonana tena midinaka soneo ndray le tena hoe any fa tena ny avenir ny zanako jereo nizy hoaviny zanako hoaviny rehetrarehetra fa raha ngatsy hitatsika reny ronono le fanonganana ronono reny tena maty ange zany mivavy iny style mihitsy ny olona atrany Manandona citerne ray atrany Sondrarina citerne ray avy etya Bobasy atrany Betafo zay point de collecte tena citerne firy miasa tao ny olona tena vidinao trina ndrono zao rangaty mipotehana izy moa manjaka fa tsy mivazanka any sokolé tsy tenenina tsy atao inina fa de zay tia nanaovana amin'ny prix hoavitsika fa tena amin'ny président mbola azakivy raha mbola misy mifarany tsy foana fanantenana ary ataotsika mirehatra tena tsika mahagagary olona mpitondra reo azy no efa presque makany ivelany angalo tahaka fotsiny angatiny any ivelany de lasa apetao nkietrika fa aza tena apetraka fotsiny tena angalatra zao tena napetraka azy nao ty tena farany momba fividianana io zao de mangataka andreo hoe anaovana transition hita fa tena miroborobe président Ravalomanana de tena hoe inona ndray le andretrena azy hoe angataka andreo transition vombaka maty malagasy zay sakadimiko satria zao le izy efa manino ty izy efa tena fa raha hoarina amin'ny olona de fa olona komantsika fa ho velomina fa mila professeur fa miandry fivelomana ohatran'ny ombytsika diridiry fotsiny maso fa tsy mahita tsy tafahitsy ohatran'ny omby maty azonao mahita fa miratra fa tsy mahita efa tsy mahitsika tsolo le olona de mbola asianao transition satria raha anao transition 4 mois manontolo mbola metraka ny staffny ametraka ny sy ny tany de mbola lany tokony afambolena ray taona azonao de rehefa atreo vo ipetraka de rehefa atreo mbola mandany ray tena ataoko hoe ray volana taona sy tapany tarestomatapa Madagasikara vao mainka raha eto misy azy vao mainka mitontongana aza manaiky an'izany raha olona fa tonga de tena ina hoe inona ratsy tena tetika maloto ataon'aniny izy fa tena tsy manaiky an'izany mainka fotsy vatana Madagasikara fividianana fotsiny madio zay mamaky azy fa aza veriverizan'ny olona tena ao izy le ohatra le olona tena misy manko mpanao politika hoe zay tsy ho tafiditra mpitondra tsy ny tany fa aonay mibahinana kely eo am'le transition malala tetiny ola be da be fa mikandrany hoe aleo mbanao kely de tsy raha le firenena fa le tenany any hoe mbo mahasosy kely ary io vao mainka bakovotra Madagasikara satria olona simo ataoko hoe heritaona na 2 ans izy maximum ana tonga tsy anao zay ampandroso Madagasikara izy satria ny rôle aneo de hoe ampandrera raha ampandrisa anjara fividianana anao transition kely zay mampeteny tokony izy fa tsy transition fa angalatra faran'izay zokony izy de vao mainka pure anao zao fa zava-dratsy manantany toza Madagasikara raha tsy mitandriny tsika zay angambany tonga de mametraka ny velomitsika député Rastany aloha zany de nareo any Antsirabe miomana amin'ny sabotsy 20 volana me ho iaho hoany daholo ndray ny ekipa mazava ho azy député Rastan sy rehetrarehetra izy zalahy miomana hoe taovy démontreur vakina karatra mivovotra n'izay zalahy ampitinozy mahavakina karatra mba abimokonoatsika hoe tena vakina karatra sady za maditra mamokatra fa tena miangavatsika mananontolo manodidina be tafy Frankanena Sondrarina Tongamary ina moa le tia varitra lazako teo Bobary angava olona fa tena miokorazy ary démontre anreto olona tsy mantsara reto hoe vonona zay vonona hiaraka amin'ny dada satria atsika tena tatsapura raha io dada zay nataokanao tsy mahatra 3 taona zany mbola tsy mahatra fa tena
aingana be le fiainga milamitsika manondrana vatsika mianatra tsara ny ankizy ary rehefa tena vokotsika milamina tsara na mimpangalatra zany tompoko tsisy tsony sady veloma de veloma de zay ry sotranareo mbola misotra le ankizy nihetsiketsika tena namaky nihetsiketsika mifoky timma ny distima sy ny ambara tokany rehetrarehetra tao amin'ny vehivavy timma mbola seka teoko jeune tim tena nihetsiketsika nanao tsy zavatra tena mahafinaritra rehefa ohatra hoe nanano fanantenana kely any hoe ay rehefa tiany tany rehefa samy vonina ty raha ty tsy hakaraina tanamepaka fa de nanao izy tonga any aminareo ny invitation fa tena zay miasa rehetrarehetra miresaka kely midika amin'ny député tsy hoe dinika sady mbo manala azy eo tsika hoe inona ndray stratégie amin'ny manaraka hicontrena an'ity drangona angeza be tena angalatra fotsiny dra tsisako rahatsyalahanareo ny olona angalarino efa hita fatsilahany zao nareo de pourcent nareo de amin'ny alalatra ary de atsika veny de anakan'izany zany de mbola de bêtement fotsiny tena hoe angalatra fotsiny double un précousé sy ny rehetrarehetra fokontany fictif de écriena daholo tsika eto tsy manoloana arabo fa raha noloana angamba fafy ty raha ty sotra indrindra fa de sotra ny eno sotra makasitraka kelikely le fotoana moa za saka ro teto bebe ny andraikitra tsy nanomana hitanao tsisy taratasy sina fa de tena mbo zavatra atotsaina fotsiny avoaka tsy mbo makany anao fa samy manana ny andraikitra moa na tele maro jereo tsy misy stylo fa de zay tsy andra mivavy hoe mbo hita no olazana fa mbola be da be ny zavatra olazana nefa fotoana foya de mbola sisa re kabary ray salamo sisa manaraka ihany okary merci sotra député rastantsika de amaranantsika azy reto sport oman'ny faly reto moa zany manamafy foana am'izay fanetana ao anatin'le spifidianina zay de mila mitandrina tsara tsika mifampiresa isapoko tany isaky ny secteur tsika avondrony ny heritsika zany jerevy ny comité de vigilance raha masy tsara mifetsiky ny olona manodidina zay miketriketrika angalabatso sisa mametraka fahamialontsika fa miatrika an'izao adidy lehibe fanavotam-pirenena izao de misaotra ho amin'ny alatsinainy indray tsika tafaradalina fandarina eto makasitraka tompola makatelona tompo vavy sotra tompo antso avo atao amin'iziny ny antso anareo izahay mba hijery lesiko sy ny kitoto misy oka hoe mba tena anaraka tsara ny asa zay indreketanareo ianareo tonga ny fotoana votanao 2023 fotoana navatsika fifidianana ihany ny komity manona ny marika havalomanana dia miantso ny malagasy mpiray-tanindrazana rehetra eto eropa ny alahady 14 Mai 2024 ao amin'le jardin de Lisly 6 rue de Lisly 75 009 Paris manomboka amin'ireo oratolakandro maro ny zavatra hodinitsika miaraka mikasika izao fahasairanana miatra ny vahoaka malagasy izao mikasika ny raharam-pirenena ary indrindra mikasika ny fifidianana ho filoham-pirenena izay voafaritra ho tanteraina amin'ity taona 2024 ity ny hevitrao ny hevitsika miaraka dia efa fitadiavana vahaolana sahady mba hisy ny fifidianana madio marina ary ho ekeny rehetra ho tongava maro fa ny adidy tsy ho an'olon-dratsy izay no afatra manantenantsika ho tonga ao amin'le jardin de Lisly 6 rue de Lisly 75 009 Paris ny alahady 14 Mai amin'ireo oratolakandro tongava maro e Pirenena lalatokana maritanao amin'ny fiainanao mandritra ny 5 taona manaraka ny fifidianana manantona birobokotany soraty anaty lisy fifidianana ny anaranao ary amarino zany ndao ry omana hiatrika fifidianana amin'ity taontsy e